Kadia pidinu nieri uana nipitikia mangina atau vinawiza amelupani ana enina amby roapolo sy roanjato dia anomboka itsika dia androkany fanaratsy tompo mba tia iona aminao ny olonao. Enina amby roapolo sy roanjato tompo mba tia tsangantsika rehetra re aminao ny o ka ny ore ka ny o rando ataona ampomba ny te ny fanayo ny fana ina wiravu amina bavuki swi bavuki suzavatsua ni mange tayetana awe bavuki suzavatsua ni mange tayetana
rehefa mandroaka le fanaratsika dia hatrany amin'ny maso sy ny sofina rehetra hatrany amin'ny soroka le mpanao taingim-bozina mahatonga antsika vizambizaka reraka lava dia roahantsika daholo zany iondrika hivavaka aritsika voninahitra ane dia mbola sandratra eo anao atrandry Jehovah Andriamanitra rainay ny Andriamanitra tsara indrindra tsara sady mpanao tsara ny Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay mandrakizay sambatra loatra zay mbola afaka mianika eto amin'izao tranonao izao izay tsy hafa neto fa vavahadin'ny lanitra toerana iray izay ionanay aminao ary toerana ihany koa ahafahanay mitondra ihany koa ny etaeta-pona tsiraray avy araka ny teninao hoe raha eto amin'ity toerany ity ianareo no angataka sy hivavaka amin'ny anarako dia eno any an-danitra ho ianao misaotra indrindra Jesosy sambatra ane ny olona mbola afaka miazakazaka to mifanay masinao tonga eto amin'izao toerana izao na ny any tokantrano mihaino ana ihany sambatra ny olona mbola afaka mandreny feo anao Jesosy fa tsy misy mahay manantona raha tsy efa nytomin'iray ho ianao tafahoana eto indray izay Jesosy hianatra ny teninao fa tsy mety mantsy Jesosy ny fanara tsy manam-pahalalana fa ringana ny oloko noho ny tsy visin'ny fahalalana ho ianao ka raha tafavory eto ary izahay Jesosy ny devoly satana kalan'oro vazimba ny asa maizina tsy faly aminay rehetra mihitsiny satry ny foana izay ilonao anatin'ny tsy fahalalana mba hanambakany anay atonga anay ho reraka sy ho vizaka mandrakariva ary atonga anay mihitsy ara Jesosy hivary lava amin'ny fiainanay ianao nefa tena ny ala nenina mihitsy satria ny zanako ilay tokana mihitsy no efa nalefanao hamonjy anay ka reo satana marobe ireo Jesosy roanay amin'ny anaranao reo fa reto zay Jesosy hiaraka iompo mampanahy hiaraka hanonona ny tempahefana alohany androana izany fanaratsy izany fa ho Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino any asa tokony ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanako ary zao famantaran'izao no anarak'izay mino amoaka demony amin'ny anarako izy ny teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny sitrano ny marary atsangano ny maty diovo ny boka avoainy demoni efa nahazo maimaim-poana ianareo koa mameza maimaim-poana ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa ary efa nlazany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanay masina na elikizana avelanareo dia ho voavela izany ary na nanisa kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany amen dia misaotra Jesosy amarina eto ihany koa ny teninao fa manao andrivotra hoiraka ao sy ny lehilahy fompanomponao ianao ary hoy ianao hoe toeriny devoly dia andositra nareo izy ka nizy anizy mino anao dia anangana antananay izy any tokantrano naiza Jesosy toerana misy anay dia ho toerinay ireo asan-devoly satana mitondra korotan'ireo ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy matsaka va Nazareta afany mandosy mamidevy asanakalan'olo vazimba rehetrarehetra torako amin'ny afony Jehovah rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto amin'izao toerana izao fa torako amin'ny rany Jesosy avy Nazareta devy ianareo may ny kalan'olo may le kalan'olo may ny kalan'olo may amin'ny afony Jehovah lovy any amin'ny tokantranay tsiraray avy any may any amin'ny tsena any lovy na ny tokantrano any amin'ny birao any tsiraray avy anaty fiarany lovy na amin'ny afony Jehovah may ny anaran'i Jesosy Kristy miay may anaty maso any miala anaty sofina any amin'ny foroka rehetrarehetra any zany lovy ny anaran'i Jesosy Kristy zany hitsana any amin'ny tongotrany tsy manana anjara lovy na amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany lovy ny eto amin'izao toerana izao zany lovy na amin'ny anaran'i Jesosy any anaty maso any roay anaty maso any devoly fahajambana ra-pana rehetrarehetra lolo anaty maso any zany lolo amin'ny anaran'i Jesosy ny asana kalan'olo rehetrarehetra lala ny maso any amin'ny sofina rehetrarehetra any amin'ny sofina any kio roay any amin'ny sofiny zany lala ny devoly mamparenina lolo ny devoly mamparenina rehetrarehetra any amin'ny sofina rehetrarehetra any zany lolo ny amin'ny sofina tsy manan-kery tsy manam-pahefana longotra amin'ny anaran'i Jesosy levina may tsy manan-kery tsy manam-pahefana any amin'ny soroka kapohy soroka amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly mpanao taingim-bozina
Panao taingim-bozina. Eo andefolo panao taingim-bozina rehetrarehetra. Rehetrarehetra zany. Miala tsy manan-kely tsy manam-pahefana. Fatorana amin'ny rano Jesosy. Jesosy Mai, tsy manan-kely tsy manam-pahefana eto amin'izao toerana zao zany. Naiza nesany vahoaka an'Andriamanitra n'izao feo zao. Ahitana izao sary zao dia tsy hanan-kely mihitsy ireo asany fanaratsy rehetrarehetra eo ankalan'olo ny vazia. Lasa nampamosavy ny vonika rehetrarehetra. Ery maizina mitondra ampizana ary rahana tsy finoana rehetrarehetra reny dia efa anaran'i Jesosy tsy manana anjara tsy manam-pahefana. May zany. Sotra indrindra Jesosy fatorana amin'ny rano ireo tsy manana anjara intsony eto amin'izao Madagasikara malalana izao vaoaka ny voninahitra mihitsy no amirapiraka Jesosy araka ny teninao hoe eo amin'ny toerana izy izay tsonareo ny anarako dia eo no amaliko anareo sy hitahiko anareo ianao. Sotra Jesosy naiza andrenesany ny mpanomponao zao feo zao nahitany an'izao sary zao any atokantrano na any anaty fiara Jesosy na any amin'ny birao mety eny an-dalana eny Andriamanitra ampy mizary ianao Jesosy amanginy isa tokantrano amin'ny alalan'izao fampianarana toromarika izay omeny reto mpanomponao reto dia azo hery izy amin'izany ka ho tanteraka aminy teninao hoe nandefa ny teniko mba sitra anazy io ianao. Sotra indrindra Jesosy eto tsy misy anarana azo membonahitra fa tsy ny anaranao tokana iry ihany fa tsy izay mety ho fahalalànay sy ny fahaizanay no tazana fa ny voninahitra ao mihitsy Jesosy naoka mirapiratra mandritry ny fotoana rehetra ho fantsona fotsiny ihany zay ho fitaovany ao am-pelantananao anambaranao ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao araka ny teninao Jesosy hoe taovy mafy ny antsonareo fa aza tao malemy ianao dia zany indrindra ny antsonay ny anaranao eto amin'izao toerana zao manjaka eto ianao Jesosy manjaka amin'ny fiainany tsiraray avy mba hoeniky ny voninahitra ao amin'ny fotoana rehetra. Sotra indrindra Jesosy Kristy Tompo ko aza izahay ny mena voninahitra fa ny anaranao rery ihany. Amen. Sotra Tompoko dia metsika amin'ny pasteur tsy andavana ny fanokafana ny fotoanany amin'ity androany ity. Sotra Tompoko afaka mipetraka isika ary. Sotratsika rehetrarehetra tonga marobe indray amin'izao tolakandro izao dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Asiantsika feedback kely ihany. Atsangano ny tana izay efa nandeha taorian'ilay fampianarana tamin'ny heriny. Ahoana moa ilay lohateny? Atreo izay tokony hatrehana dia hifanatreo izay tokony hifanatrehana. Dia atsangano ny tana izay nanatrika ary. Ataovy ambony dia ka mafy be ho anareo ary. Atsangano lay ny tana izay efa nifanatrika. Ina ny mifanatrika zany amin'ny teny frantsay dia hoe confrontation. Ahoana ilay confrontation zany? Manana zavatra ambara izy dia ahoana? Ianao koa mba manana zavatra ambara. Zay ao tsara Ataontsika raha roa ilay hira hoe saotra sidera hiderahantsika n'Andriamanitra. Saotra sidera no atrandratra mba hoana ho Andriamanitra fa aina no nanafutsanana fa mindrapo no namonjena para sue para suna rira ni sauta sotaku mantakisa uvunina itama
Jesosy ô, Jesosy ô, eno ny vava ataonay aminy ataonay aminy omeo erio ety manaliasa watani anawe analia siniraka karasure uvu ninaita karasure izy ary hitsangana aritsika ivavaka misaotra anao zay Jesosy fa tonga eto amin'ity toerany tiky tokoa eny ny afatra ndray ny fampianarana amin'izao zoma tolakandro izao dia mangataka ny fanenao masina hiaraka hitoetra aminay mandrakariva Jesosy fa ity ampiandohana aloha dia atolotra anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra Jesosy ianao no mpanjaka ny mpanjaka ianao no tompon'ny tompo ianao no mahay ny zavatra rehetrarehetra Jesosy apetrao eo ambavaka ny teninao Jesosy raha izarana izany teny izany amin'ny retim-panomponao sy ny mpiainy rehetra any amin'ny radio ao anatin'izao seratsera-pifandraisana izao ianao Jesosy no tena hiasa raha noritoro ny fonay tsirairay avy atonga izany teny izany mba hamoza ato eny ary ny tena marina Jesosy dia ny tena tianay hitoetra eo akaikinao mandrakariva Jesosy ka hiaraka hideranao zay miaraka amin'ny anjela ny an-danitra any manao hoe masina 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 Jehovah engevina tandrelo afaka mipetraka aritsika ranonay lazay tena mateza sarotalana sa timiteza nefa kosa ranonaina tsara loatra mbola azony mandeha tsemba eto fanekotra say tafiditatatretika ijery kelitsika ary ny bokyny Estera any amin'ny testameta taloha zany na fanekena taloha na koa inona no fiantso azy fanekena tranainy na koa inona sady efa mianatra ihany zany tsika na koa hoe fanekena voalohany raha mbola misy mahita dia vao mainka tsara mba toizy kely hoe Estera toko pejy firy zany ny hira lafetra firy firy inona zany zao natao rehefa tsy hita le boky mampianatra sady Jesosy sahi mijery an'le page mbotranahy ihaniko piaza menatra page firy vokatry ny maso hafahafa dia tsy hita le 4 ao 456 ozy izy nareo ao aorianany 452 moa zany ndao ary
Estera toko faefatra. Atsangano ny tanana izay mba efa namaky ny boky ny Estera. Ataovy ambony moa hoe Jesosy io. Fa nytanina manaraka. Fa maninona ny sasany mbola tsy namaky ny boky ny Estera? So tsisy Estera ny azy. Fa hono iny baiboly iny ve natao hovakiana aloha sa tsy hovakiana e? Ny any mampatahotra aminareo dia maka teny fotsiny nareo mampiasa an'iny dia vita iny dia prime. Fa manomboka androany mba vakio iny dia alalinina. Izay Azangano ny tanana izay vonona ny ampiatra. Dia maka nareo. Roviana. Izao alohantsika ne amaky e. Fa aprel izao. Azangano ny tanana ny aprel izao e. Rehefa avy eo rariva ndawary omeo anara ny numéro telefônina nareo ka atsokana efa mamaky baiboly va ianao. Tsy ho vitako zany ka. Tsy vitako zany. Fa ianao sy ny fanahy masina no tokony mba kosa hoe mba tena Estera toko faefatra. Toko faefatra. Andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Estera toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Boky ny Estera toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Ao tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mordekay nampitondra valiny ho amin'ny Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ohatra ny mpanjaka. Fa raha hangina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy. Fa ianao sy ny mpianakavy ny rainao kosa dia ringana ary iza ny mahalala fa ngamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nandratan'Andriamanitra anao ho amin'ny fanjakana. Dia nampitondra valiny ho any Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary vorio ny jisy rehetra izay hita ato Sozanina ary mifadia hanina no ny amiko ka aza mihinana misotro atelona na andro na alina izao sy ny ankizy vavy hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza koratahiny je serai morte. Misy an'izany ve ao? Koratahiny maty dia maty. Dia lasa Mordekay ka nanao araka izay rehetra nandidiny Estera azy. Amen. Ray masino tenao ny fahamarinana. Amen. Rehefa maty toy izy dia maty. Zay avy mamaky ilay tenan'Andriamanitra tsika. Inona ilay tantarany tranga? Raha mamaky baiboly aloha dia tokony mijery hoe inona ilay nitranga teo aloha, inona ilay nitranga tao aoriana. Izay no tokony réflexe voalohany. Inona ny zavatra nitranga? Ny voaka, ny didy fa ho vonoina, ny jiosy rehetra. Dia rehefa nandeha izay didy izay Estera dia jiosy fa mbola tsisy nafantatra hoe jiosy. Ao ianao ve efa fantatry ny devoly fa inona zao ianao? Izy ianao aloha ary sahia miteny kristianina ianao. Samy manana fiteniny zanak'Andriamanitra ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, pastera ianao, dekona ve nareo? Tsy teneniko ilay izy teo ary ianao izy ianao ao anatreny devoly. Fampitodika kely iza zao io akaikinao io?
Move tena olona mpiara mivavaka aminao tokoa io. Raha tena mpiavana zao tsika dia tokony fandray tanana. Mba fampiaraba kely aloha. Manahoana ianao amin'ny anaran'izy tompo. Fa misy olona zao tonga teto tsy mifampiaraba. Tonga dia mipetraka hoe misy toerana nga eto. Ao. Fa miaraba. Zay le izy. Dia misy tantara ohatr'izao. Io dia niteny amin'izay Mordekay izay dadatoan'i Estera. Ianao ozy ao am-dapa ao ianao taratasy ngo ianao mieritreritra hoe milamina ianao tonga matsy ny taratasy izy eo aringana ny jiosy. Ka ngo ianao mieritreritra hoe ao an-dapa ianao dia ilamina. Fa raha maty ozy ny jiosy ianao maty voalohany. Efa dévoilé secret sa tsy mbola dévoilé? Mbola tsy dévoilé secret hoe Estera ane ka jiosy. Mba tsy miteny tsony ianao ray aman-dreny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jereo tsara amin'izay. Rehefa tonga ny taratasy, izy taminareo, nefa taratasy nahazo taratasy tany amin'ny tompon-trano, ray volana nomenanareo dia orony ny entana fa atery ny lakile. Iza mba efa tratran'izany. Manofatrano ilay olona dia ozy ny tompon-trano hoe tonga ny zanako avy any an-dafy. Raha mba mety dia dehoro nareo. Amin'ny fomba miajana ilay dehoro. Fa rehefa tena enjana ilay izy tonga dia dana amin'izay nareo mandeha any fa efa ampy izay. Tonga ny zanako. Ilaina ny trano. Ianao amin'io mbola tsy nanao trano. Raha efa misy trano ane dia hoany. Fa ilay mbola tsy nanao trano. Dia teneno amin'izay ary inona avy ilay vavaka ho atao. Tiana ilay vavaka ho ataoko. Dizy nareo izay nga niara izany. Satria eto zao efa miteny teny Mordekay. Ianao aloha dia tsy ho afa-maina ozy izy matsy an'i Estera. Tsy afa-maina ianao. Noho izany raha za eo amin'ny toeranao. Ahoana izy Mordekay? Ndana mitady hevitra. Satria maninona? Satria maninona? Ianao vadin'ny mpanjaka ka. Ny famonjena zany dia avaiza. Avy any aminao. Zay ny teny Mordekay dadatoany atongavana. Eto amin'izay tsika ilay hoe anao ny inona? Inona no ataon'i Estera? Anao ny tsy fanao izy. Na tsy tokony hiditra tany amin'ny mpanjaka ary izy. Zao ary andeha fa andao tsika hivavaka no fivadikanina. Dia ahoana amin'izay? Rehefa maty dia maty. Fandana mivavaka ho anahy. Raha manambady mamonina reo. Hitanareo ilay aprisian'ny zanakareo. Mama ho andana miresaka amin'ny dada. Dada amin'iny midira dia mafy be. Dia anoa izy mama. Loha ho faty any ary dia avy nareo kambody. Fa alohan'ny atrehana an'ilay izy. Izay ilay hoe hatraiza tokony atrehana. Tsy mandeha amin'ny herin'ny tena fa inona natao? Vavaka aloha. Ary tsy vavaka fotsiny. Vavaka plus fifadikana. Eo tsika izao. Dia izao ary. Sahi ary manatrika. Sami ary manao fifadikanina ry. Faza manontany any avana. Revinay pasteur misy fifadikanina? Pasteur, revinay misy fifadikanina? Revinay moa pasteur misy fifadikanina? Efa mandalady mafy izany izy ataovy ary. Ao atsangana ny tanan'ny lehilahy eto. Eto hoe lehilahy dia izay manao pataloha rehetra. Tantara ity. 17 taona tamin'izany. Namangy fahoriana. Niaraka tamin'ny bebe anay. Izay sy bebe anay rery. Iza moa miteny amintsika malagasy? Ny lehilahy. Dia niditra tamin'ilay fahoriana. Efa hiditra. Hoana ary bebe? Fa iza zany no miteny ato? Zanga ny lehilahy. Andriamanitra io. Dia za fa izany manao azy. Fizany ray.
Nindra tao. Manao tompoko. Tsy fantatra izay natao. Zay vao miverina toaly. Inona avy moa ilay natao tamin'izany? Hay misy an'izay. Mamanga forena tompoko. Tera-tsemboka daoly. Latsaka izay tokony tsy ho latsaka. Za tsy nanapoko. Za ny eritreritra be dia be ny fianakaviana an'izay izay sy bebe anay irery. Nanomboka teo amin'izay za kosa losa. Fa nanomboka teo amin'izay hianatra. Tsy afa-parakotra n'intsony losy ty. Andriamanitra tamin'izany so ihany tsisy FB. Raha zany zany filmena dia nalefa direct. Tsika mantsy mpanao FB dia mpanao jerevy ny adalan'ity olona anankiray ity. Dia filmena. Dia izay te-teny rehetra ao anaty FB dia miteny daholo. Na natraminy hoe niendaka ny nify dia niendaka ny nifiko. Dia tantarainao. Dia izay tsy fantatro. Fa za kosa sany atrika. Tsy fantatro izay tenen'ny tompo mandoa zany mety fa dia natrehako tao aloha fo za hoe tsy mahazo anatsony iny mandrakizay. Fa avidianako boky 5. Vavaka mafy karaha zany mahazo ary miandry mihitsy engany misy fotoana zany indray niteny. Toroko izao miteny. Tonga dia porofoko fa ary ny mahavony olona dia misy karazany roa ny réaction. Na ny olona tonga dia hoe tokony miverina iny dia hanonitra, na ny olona mitsoaka. Izy fahorianao, za tsy teny. Ho dia ririna ry izy. Iza ny tianao? Ianao ve le miatrika sa ianao le mitsoaka? Fa reo ihany ny olona. Reo ihany. Ary lehilahy ny tena mpitsoaka andraikitra. Marina sa diso? Marina sa diso? Raha manana olo tena izy. Izay indray nareo fa le ry olona vehivavy ato. Raha manana olo tena izy, zay rehefa ty fa resaka pratika ny resantsika. Allo? Ahoana? Fona fa tonga dia itsika be ty. Tsy mandeha ny reglako. Nga, za mbola tsy vonany anambady. Zay ny tonga teneniny voalohany. Mbola tsisy resaka akory fa tonga dia dia tsy mandray an'ilay telefona ilay tovovavy intsony izy. Nefa maninona? Te hanao amin'ny ao. Misy dikany be izay te hanao amin'ny ao zay hainareo ny tiako ambara. Fa Ester rehetra tsy niala andraikitra. Eny ary andeha ny zavatra takian Jesosy amintsika androany tsy miala andraikitra. Ahoana? 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 Averany mafy? Ataovy mafy hoa? Izay mihitsiny. Nisy fotoana tamin'izaho vao niditra am-piomana. Ary volana angamba sa 2 volana. Dia matory za tamin'izany. Izay sy mamanay samy manana ny fandrinana. Andro atoandro ohatr'izao. Fa rehefa natory teo dia misy olona mandeha any amin'ny tohatra fa tsy hita hoe iza le mandeha. Atao ve le fanenina tohatra? Grek, miakatra. Grek, 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 grek. Dia mijanona eo ilay varavarana, dia mamoa varavarana. Dia mandeha makany anaty tsizak, tsizak, tsizak. Taitra dia teto mamanay, izy zany samy tsy nahita olona. Andriamanitra, Jesosy io. Lasa nakany amin'ny dada. Misy zavatra ohatr'izao tranga tao an-tranonay. Dia hozy izy dada, diovy le trano, sasao fahazorahan'i Jesosy, le karetsaka sasao amin'ny éponge sy savony. Tsy niteny izy hoe mangalahy ianao mpiandry fa ianao dia matahotra ka mitsangana ny volondohanao. Fa diovy. Ahoanao zay? Diovy. Dia zany mandray andraikitra dia diovina amin'ny anaran'i Jesosy. Zay. Dia voaina, dia vita iny, dia nilamina tsara. Nosy nyrosy ihany ny fanarahana Jesosy. Mbola mpiomana ihany tamin'izany. Tsy angano izay mpiomana eto? Sady fampianarana mpiomana ihany ity izany. Nisy demoniaka tamin'izany. Manao kung-fu. Manao ina ilay any Ambomanga ry Pasteur José Alain.
ny makeny midoany zany mijery an'io masoandro io atsasakadiny tsy mikipo masa masoandro jereny mamono sy ny tsisy esana efa tsy mihinan-kana fa matanjaka be zaho ampiomana de manatrika teo de tamin'izany any resaka dadanay moa efa sy tetsony de tena ho any am-piangonana ary mama ava misy demoniaka ao ay ndana raha ozy izy za de nakana eo amin'ile trano eo izy ranjanana io mamany amin'ny fito latsaka fefana inga ane mba hisy olona ho avy eo amin'ny fito mbola tsisy olona ho avy ihany amin'ny fito mahery dadarandrena tondro nandala manahoana le marary ato io izy io ay de ohatrao ary ianao inona moa zany ianao piomana ay fava mafy mandroa de voly tonga ny tamin'ny valo tsisy olona tonga zareriny teo ile demoniaka mamany tsy mahay ninina fa za kosa aloha tsy ny tena de ody le reniny ko eny tena de kiratsiky nidiny trano Jesosy maty azany de ao any atra fa nyteny fotsiny dada hoe roy de voly fa vavaka zany nataoko zany ohatran'ny inona tsy amboaka androandroany Jesosy ny farahandroko Jesosy aza atao mihetsika Jesosy io le demoniaka Jesosy aza teo mihetsika io tsy vitako mitazona an'io Jesosy zay foana mivavaka la Jesosy vonjeo Jesosy tsy vitako nrehetrarehetra vita ny sakafo io izy Jesosy ndeha natory zay piana ny jiro maiziny koropaka be izy amin'ny anarany Jesosy ampiretina ny jiro io moa Jesosy mba apetrao inona mombo haikeo Jesosy zay ve nitenina farany Jesosy de alay voary rehefa zany io moa Jesosy vavaka foana niesony izy mianaka zarery sisa tonga de zavirery sisa no mamizavisa mieritreritrana voatadietika io Jesosy manamparay ny andro tsy nietsika asa am'izay nody eny an-dalana am'izay ary mamite hafa tsara fa tsy tehaka tonga volana oatra zany rehefa mitehaka eny an-dalana am'izay tonga Jesosy ka anao ny asako sa tsy anao vonina Jesosy raha te ahita trondro be nareo any anaty lalina misy fa tsy eo amorony inona ny eo amorony foza maitsomaitso hafahafa hoan'izay malala tsy le foza orange so de be de aloha foza maitsomaitso hainareo ve ratsy be na zany foza maitsomaitso zany eo amorony io ny eo amorony ny asa fanompona de zay no hita faratianareo ny azo valombavaka tena trozona ngeda be tsy maintsy ery ampovoany ery amin'le mandifotra verina amin'le tenin'Andriamanitra tsika fa maninona ary Ester no lasa vadin'ny mpanjaka izy ny reine ny zavatra azo antoka zany de tsotra Ester de tsara tarehy Ester koa de maninona raha lany mpanjaka vavy zany de hoany bikiana fa inona koa nareo ve efa nisy an'le hoe la beauté du diable na tsara tarehy ary nge ny olona anankiray rehefa ratsy toetra manahirana be fa ny zavatra azo antoka zany tsara tarehy Ester bikana Ester fa Ester koa tena tsara toetra jerevy leo akaikinao mba jerevy kely moa fa tsara tarehy va izy zahoana ray aman-dreny tsara tarehy va izy ny zavatra mitrangana de sao de mampampiantoka ny tompontsika ahoana ozy Andriamanitra raha miresaka momba ny Joba miresaka zany Joba sy Satana efa nahita ny Joba mpanompoko mba ianao ozy Satana efa hitako izy mahita oatra anazy ve ianao fanantenan-javatra ny anio kitikity fotsiny nge mifanana fa tonga de tsy milamina eo ampelantananao ary zany de raha mba mety efa iza moa zany zao ny anaranareo nohatra zany ozy zany Jesosy efa nahita ny armon mpanompoko va ianao zany io
Ahoana re mba raha mba vidikitika ianao e? Inonao aminao zany kitihana dia tonga dia romotra be ianao. Tsisy mamaly entona indray ary. Inonao aminao? Aminareo zay mety miteny raha zanako kosa aloha nikitikitihanao a. Tonga dia tsisy mampanompona Andriamanitra ty fa tonga dia raikitra ny combat sans merci. Samy manohy. Zanaka. Samy manohy. Neny sasany. Ty kitikitiho eo ary ny telefoniko dia ahitany Jakob ianao. Ary hozoniko mihitsy izay mikitikitika an'ity. Ty amin'io zany a, ny telefona koa zany misy an'izany hatramin'ilay hoe inona moa le hoe tareno atao kody. Dia inona zany natao amin'io hoe atao tare kody fa maninona le izy no afenina. Tsy fantatra hoe inona zany ny mesazy eo anatinao nga tsy haiko hoe inona nataonao. Ingeby dia be ilay izy. Fa rehefa tena sahiatrika an'Andriamanitra satria ny zavatra mitranga dia tsotra ilay atao ambadika ato e. Nge izy trany a. Ny tena tanjon'Andriamanitra tao anatin'ilay izy tsy hoe ho ampakarina mpanjaka vavy fotsiny nge Ester fa inona ny tena tanjony? Hamonjy ny jiosika firenena iray manontolo mihitsy no tian'Andriamanitra vonjena hoe ray androany. Tena isy zavatra ratsy io. Voaka ny didy, maty ny jiso rehetrarehetra. Efa fa Ester amin'izay miakatra. Ary raha voaniditra izy ozy eo amin'ny toky eo ambany toky fa 5 eo. Ary raha voaniditra izy dia ozy ny mpanjaka zany. Tonga dia nahita fity. Waa! Dia hono sisy mpanjaka. Nanatesaka ny fanjakana raha angata dia menanao a. Inona angatanao? Izy tonga dia langataka mba misy fanasana. Ahoana moa nataona raha vehivavy rehefa mangataka zavatra amin'ny lehilahy? Aminay lehilahy a? Chérie. Tsisy akanjo tsony a. Andeha mariazy mantsy ilay izy a. Andeha mariazy tsika. Ka efa misy an'ilay ao. Efa nanaovako foana iny. Fa teneno amin'ny lehilahy ane e. Tsy maninona na brida anary amin'ny mariazy io e. Ha? Fina tianao tenenina? Tsy mahazo ianao. Tsy mahazo. Fanontaniana mipetraka. Ianao ve mba mahita fity amin'Andriamanitra, amin'ny Jesosy? Jery anao ary izy. Dia inona mba hitany eny aminao? Raha ny endrika hitako avy aty aloha dia olona miasa saina rehetrany. Mandiny tena hoe sao e. Sao super tsy tapakoziny sao. Eo ba? Dia mba eritrereto ve hoe isaky ny tonga eo amin'ny Jesosy zany tsika dia tonga eto a Jesosy fa tena misy olana. Hay, tonga eto indray ianao fa misy olana. Eny Jesosy a. Dia inona izany olana izany? Tompo fantatrao ny amiko, tsisy miafina aminao. Ny toy an'iny a, ny ota vitako. Dia inona ny toy an'ilay izy? Fa marevone ny fotaka ety. Mamelany heriko ry Tompo, mila anao hitantana ity. Zay. Fa efa mba nisy tonga teo amin'ny Jesosy ve? Jesosy vita le asa. Jesosy vita le niteneninao. Iza mba efa tonga teo amin'ny Jesosy tamin'izay? Fa raha makeo tsika, azafady Jesosy fa tsy vitako le asa niteneninao. Mafy be le izy Jesosy. Le nanangan-tanana aloha tena vitako hoe ampizay, 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 ampizay. Fa rehefa niasa tamin'izay Jesosy, okalo, 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 okalo. Sa maty Ester, na maty ary a. Mafy zany a. Fa vitany. Io le izy. Sa hatrehana izay tokony hatrehana. Ary raha mba hitanareo ve zany? Nareo mba efa nisy taona ny angavy an'izany hoe tonga ny taratasy ny jirama, ho tapahana ny jiro, hangataka famindrapo, ny fanilaka ho any amin'ny jirama. Za tsy makano fa le sefo masika velona matsarabina ohatrany. Za koa tsy hoany. Tsisy andraindraikitra mihitsiny. Tsy zany no hany. Tsisy no hany zany. Lo tapaka ao. Dia le olona makany, le olona mandeha makany,
mandeha tsy fidiny dia ozy izy andeha fa manaraka toronao indray makany zany tsika dia aloha vitiny toronao indray dia jerevinareo amin'ny vokatra ny tsy fanaizantsika hoe tena tsy fandraisana andraikitra efa mba nahita ve nareo misy alika maty eo ambavahady le alika tsy fantatra ny tompony anizy eo alika eo asa maty eo le alika koa ary maty dia ahoana zany eo alika eo mety alika andrianina angamby eo tsisy manala fa rehefa manomboka maimbo amin'izay maimbo le fatiny alika izy kosa aloha tena maimbo dia ahoana zany dia maimbo zany le alika dia verina fanontaniana fa anizy io alika eo zakory tsy malalako arakaraka ny petrahan'le fatina alika miakatra ny fofona miakatra ny fofona miakatra ny fofona miakatra tsisy mandray andraikitra mihitsiny asorika eo na mpanirakolona fanontaniana anizy io alika io le alika nefa eo ivelan'ny vavahady tsy fantatra io na andiza na andiza efa tena misy fitarainana hoe misy alika maimbo zay vao hoe andaotsika sy rahalahy fetra nalal'le izy fa inona tsy nalala izy tany amin'ny voalohany io fahotany io re tompoko maimbo mimaimbo io ary rehefa tsy miorina anao any amin'ny farany very noho n'le fahotany very andaotsika nohatra ny Estera za amin'izay hiatrika anatrika zay tokony hoe hiatrika ary atrehana zay tokony atrehana izay ny zavatra takian Jesosy amintsika androany inona ary ny lany Jesosy anao amin'ny fianakavianao io efa mba nametra tany fanontaniana zany fa ianareo ary efa mba nisy taminareo ve ny teny ohatra ny tsisy ilanana inona avy ara ny asa ataonao an-trano fa amintsika misy record du monde amin'ny tsy fanaovana raharaha izy ambo fandriana dia eritreto andrasainareo hoe ianao ve manasa vilia manary fako toy izy mba miborosy trano ve ianao mahandro sakafo ve ianao mba manasa lamba ve ianao mba mipasoka ve ianao toy izy tsy fantatra intsony inona ny raharaha mba ataonao misy le anankiray zay zany rahalahy fetra tena mipetraka le anankiray zay izy aloha tena spécialiste amin'ny mihinana rehefa raikitra ny fihinanakany dia izy ny premier ligne ambony latabatra izy mivaroko fa na io viliana io raha tsy vita no mitatitra viliana io makany an-dakozia raha ianao aloha zay hovay fa mba manatre amin'izay ary ity tena teneniko antsika tanora ny lamba tsosokoditra nareo rehetra dia tokony mba nareo amin'izay manasa azy fa zalefa any am-panasa lamba tsony ho tany saina ve le lamba alao kosa tsy tany saina ho tany saina ve kefa hoe atsosokoditrako atoniko hatrany ambany bakiraro tsy aza ampiakarina f'izay ihany dia tokony mianatra zay nge fahasahina nge manao an'iny hoe mama raha mamanareo manasa azy na neny dia aza tao an'izany tsony neny manomboka eto mama zao tsy ianao ntsony no manasa an'io fa za averena hoe oka alohan'ny hamerenana rehefa vonona ny tsy anao dia aza mamerina fa ampahamareny koa any io ny altara neny manomboka androany avereny zay sa tsy sana ndray ary nefa ny zavatra tsotra ndridra io nefa ne anangana ny rava dia iza zany ny tediavinao anasa n'iny lamba tsosokoditra ao iny azo lazaina hoe manambany olona eny zany raha tsy fantatrareo tsara fanahy kosa mamanareko le dada loatra ny tsy hanao an'izany mihitsiny sa atangano tana zay dada manao an'izany ato izaho no manasa ny bakiraro sy ny atsosokoditra ny ao aminay ohatrany tsisy fa io lay izy alohan'ny atombohany ty zavatra nataony Estera ty dia zavatra kely aloha dia miakatra mahafinaritra nge miaraka amin'i Jesosy tsara sasy tsara
Any ambanivohitra anay dia misy ankizy kely belelo. Ankizy kely manina? Raha olon-dehibe belelo aloha ava. Jereo aloha akaikinareo sao dia belelo be. Rehefa belelo io ankizy kely io dia zany maka mosoara. Belelo be. Ao aisina. Sotra. Ilany. Ny ray aman-dren'ireo zaza ireo tsy pakany am-piangonana. Fa rehefa lasa nody izy dia ilay zaza ny tantara. Nasian'ny pastera ny leloko. Gaga ilay ray aman-dreny. Pastera ve nanisina ny leloko? Zaho belelo. Izy ray aman-dreny. Ve ny pastera mba mahafalelo ny zaza? Dia mifafako. Za tsy mazaka zaza ohatr'izany mihitsy. Dia mifafako. Fa zay no resy lahatra an'ilay ray aman-dreny. Ve ny pastera mba mahafalelo ny zaza? Fa maninona ho zany tsy hanao an'izany? Dia nataoko. Zay ny anankiray. Ity anankiray kosa resaka olon-dehibe ihany tiako tenenanareo mila miofitsika. Ny fahazarana taloha rehefa misy lelo ingaina ny akanjo. Raha mbola kely mety sa tsy mety? Mizarazara ke zao nareo mety ihany. Misy manao an'izany zany nareo hoe alainareo zany zanakareo dia ilay akanjon'ilay ankizy ihany na ny akanjonareo nareo vehivavy dia ao aisiny dia zipo. Ao mafy. Rehefa avy lasa lamba fa soroko ty. Ka rehefa zatra efa olon-dehibe amin'izay ilay olona. Manerina be ne? Efa olon-dehibe efa niteraka telo. Ny fahazarana ny tena mafy indrindra manova azy. Misy problema amin'izay izy. Loza ray aman-dreny tantara eo lotsaka ny ranomasina lelo. Miainga zipo. Andriamanitra ampidino. Hotoizaka ihany. Ny tena olana ilay akanjo ningany ny akanjo ny ato tsy soutien. Loza. Loza. Ataontsika ohatra tsotra izany. Fa indraindray inge lasa manana fahazarana ratsy tsika. Fahazarana tsara nahazo ny Estera hoe tsy ala amin'Andriamanitra hivavaka na misy problema. Efa tany amin'ny voalohany zany ny teny dadatoany. Aza miteniteny hoe jiso ianao aza miteniteny mihitsy aloha. Mandana fotsiny. Ahoana izy Estera? Eny ary. Miditra. Mordecai zany misotsotsotro am-baravahary toana. Nahoana ilay izy? Efa mba ao anatin'ilay sélectionné zany sélectionnable. Firy zany sisinareo? 26. Ay, miditra ihany. Ahoana fandehany? 16. Ay, alefa ihany. Efa tao am-panjaka aloha. Voaka amin'izay ny fifidianana misy. Tonga dia lany ny olona rehetra ozy unanime tonga dia hoe Estera no lany solon'ny Vasty. Izy zany no reine. Ay, apetraka amin'izay ny korona sy nahita ny Estera rehetra. Tsara tarehy Estera. Fa saingy Estera nanana ny tsy ambaratelony. Jios izy. Ianao zao any am-pianarana any amin'ny toerana misy anao any. Be dia be ngeny tsy mahalala anao hoe mpiandry anao Nareo hoe mba nitendra fa niditra am-pianarana. Mampilaza nareo amin'ny fomba ofisialy fa mpiandry promotion manery teny. Savy ianareo. Dia misy teny. Zany kosa fe dia manery teny. Zay ilay fasahiana. Ny antony dia zao. Hipetraka eo rehefa avy eo. Miditra moramora. Fantatra anao te discret. Misy olona rehefa makany amin'ny birao ny olona na ny olona dia rakoropaka. Manao adonareo mpiroka fa ny olona miditra an-trano io mitsaitsaika. Dia manao hoana tompoko. Ao ve ray mandray fetra. Fa raha vao ny olona tonga dia manao hoana daholo. Afaka mipetraka. Tonga dia ino dia ataon'ito. Na tsy fantatro. Miditra ao izy. Fa rehefa ela any am-pianarana na am-piasana ianao
misy demo amin'ny akametsika ao dia ianao fa mitena trana fiangonana ity dia tsy miasa zany zany ampiangonana eny mpiandry asa zay ho ataonao fa rehefa miasa ianao vao mieritreritra hoay ary mpiandrika eny hoay ataondroaka dia vola izy iny anankiray ny anankiray ihany koa anantona anao ny olona za tompoko manana olana fa inona ny olanao za mbola tsy nahita vady dia tokony entina mba afaka mba hita mba ain Jesosy fa zany aina Jesosy eo ataovy mahita vady hito amen ohatra fo kely le izy tsy fo kely ka fa rehefa mivaly le vavaka anomboka apetraky ny olona eo amin'ny toerany amin'izay ianao tandremo fa danger be iny danger iny dia manomboka manao ankety ny olona mpiandry iny dia toa izy mpiandry ny FPVM iny toa izy zay toany ihany fa rehefa mandeha zay igafiko ny devoly lefany amin'izay ny fehmpangana alefany daholo io ianao ve samy atrika fehmpangana samy atrika efa niatrika ianao dia lazain'ny olona fa nitaingy pasana ohatra ny eo azany samy manohy fa tsy maintsy mandalo an'io raha mbola mpanompon'Andriamanitra tsofoko rano zay mbola tsy nahita mba hahita ary misy olona mitsoaka hoe tonga ny fotoana confrontation Jésus c'est pas encore pour aujourd'hui ce n'est pas encore mon heure tady anao an'izay tsika mbola tsy androany aloha ena ary ozy Jesosy tsy mbola tsy say ianao ao ary aloha dia ahodiny dia tonga eo aminandray ity indray le izy anivoaka anao ry Satana aloha mba tsy androany indray verina foana io ary indrindrindrindra raha manofy manao examen tsika mbola misy épreuve tiany Jesosy atao zay manina ary ty tady verina foana mandrapatonga anao hoe tafavoaka tsara amin'izay ianao ato amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay fampaherezana za miara amin'ny teny tahaka ny Estera ndeha hoany ka rehefa maty dia toa izy dia maty ataovy dia maty mafy zany rehefa maty dia maty zany fa mivavao fa nandeha izy fa saingy kosa Estera rehefa nakany nanaovany ny akanjo tsara tarehy rehetra ahoana moa nareo rehefa manao bote vehivavy tsy manao volo ve nareo manao volo efa adiny 2 mety ve toa izy ty akanjo ty ve mety anaovana aloha ohatrany tsy mety ary ty kiraro ty dia mankeo fitaratra Andriamanitra ohatra baolina be aloha sorona indray aloha afidirina indray ty mety ve ty ve miaraka amin'ity pokery ty ve le anina andraso aloha Andriamanitra ary ny tarehako miaraka be fe masoko reo dia taratry ny fanomanana ara-panasy ny famasinana iona amin'ny Jesosy ianao alohan'ny angalahanao le fahita-pity amin'ny Jesosy ianao fa miendrika anatrika eo aloha miona amin'ny Jesosy zany mampatahotra Jesosy vao miteny izy aza matahotra dia ao anao zay fa raha hoe Jesosy dia akateny aloha ody any amin'ny fiterako mandra-piaiky ny eliny Andriamanitra fa inandray ary ny nataoko indray aloha ka vavaka foana Jesosy fa inatra ny le zavatra ny sotroko le kafe bebaka noho ny kafe indray aloha vita iny fa ahoana andro Jesosy mangatah dia omeny ianareo mitsambikina mandra-patonga ny amin'ny plafond saotra Jesosy tonga dia angatahana amin'izay fa mandra-patonga le mangatah dia omeny adiny 3 mandoalika tera-tsemboka mity dia za ampiasany le izy Jesosy aiza kosa ry Jesosy mihodinkodiny eran'ny trano fa voazy kosa le hoe mangatah dia omena tsy misy fadiantoka tonga dia tena heninao mihitsy maivana ary tsaronao mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay voavelany eliny sy voasarina ny fahotany
Faratratrany ianao nge tonga dia le hoe olona mahavesatra eloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka, tonga dia niendrika tonga dia zay zany tombo telonao farany, tonga ny sakafo, za tsinana, za lotsinana, mafity fa za lotsinana mihitsy loka hoaka loranga. Io ny tokony tena fahoritsika hoe Jesosy tsy mamaly anahy. Dia hoa dia mandinika tamin'ny andro ny Elimpaminany ve zany Jesosy misy an'izany hoe vao mangataka izy tsisy orana, tsisy orana. Afaka 33 taona sy tapany iray, misy orana, latsaka ny orana. Dia mba manahoana re finoantsika e? Tapaka ny jiro, tsy tapaka ny jiro. Ny antsika io. Ary ny tena tenenako anareo zay mba renako azy dia miomana lafera. Ny tena nagagana dia zao olona any amin'izao tontolo izao no miteny an'ity. Io le jiro fa tapaka ho azy zany amin'io tena le mba manisy siry reny dia izy tsina koa magaga zany izy mandeha ty ary magaga. Olona mieritreritra ity raha hoa tsy mivavaka. Jerefitsara tenena izy mandeha raha ozy magaga. Izy zany dia tena ziva tsy ho tapaka efa tsy tahitra tsony izy zany. Raha manaraka ny Jesosy angentsika io problème io tsy tokony mahataitra anao intsony. Tonga ny ray rapetso dia misy ray indray, ravakapetso dia misy ray indray, tsisy manontso nareo amin'ny lundi dia misy ray indray, amin'ny farany volana dia misy ray indray. Dia ny anaranao tsy le olona paherezina tsony fa ny anaranao tokony hivadika amin'izay hoe zatrady. Zatradika! Ny zatrady amin'izay mivadika rehefa avy eo hoe zatra mandray valimbavaka. Fa ny anareo mantsy hoe tsisy valimbavaka. Fa eo manomboka zatra. Manomboka zatra amin'izay. Tsy mihinan-kanina le rangahy, misaotra Jesosy. Mihinana izy, misaotra Jesosy. Vindavinda le ramatoa, toy izy. Tsy mivindavinda izy, finary ny olonareo e. Tsisy problema fa milamina io. Rehefa tsy mihinana zaranao ary izy tsy mihinana. Lokarapitsoidio. Tonga dia lasa ianao. Zay ny fanarahana an' Jesosy. Jerevy le teny an'ny Estera, raha maty dia maty. Toy izy. Fa rehefa tsy maty moa dia velona. Kinona moa. Ary ny fangatahana zavatra amin'ny Jesosy ny tena tsara indrindra. Tsika ane tena indraindray zavatra mijery zavatra lavitra be. Atsangano tanany ray aman-dreny eto. Ray aman-dreny, ray aman-dreny. Atsangano, ray aman-dreny zany efa niteraka rea. Fa tsika koa lalitsaina ray aman-dreny. Ay mpiandry ve ny tianao tenenina e? Olona efa niteraka. Jerevinareo ty. Mbola kely ny zanako tamin'izany. Dia afaran'le vadiko, le renim-pianakaviana. Rehefa tonga eo dada, indraindray mantsy tara be vao tonga. Mbola tsy sakafo izy. Aza elingelenina. Apetraka le latabatra zany. Dia alaina le sakafo. Dia dada mipetraka eo zany. Io farina sakafo. Aza elingelenina hoa izy entoboka. Rehefa mihinana ianao dia tia misy anankiray tonga. Bonjour dada. Le litra kely mihitsy. Bonjour. Dia mihinana izy. Izy tsy mangataka. Mihinana ray ianao dia izy. Dia ianao zany efa hoe mody fanambotsany. Ahoana? Dia mihinana ianao. Dia jereo amin'izay teneniny tsara zao ineny iny e. Fa na mahafotra n'inona ary ianao aty lesiny enila. Olombelona tsika. Dia Jesosy ve dia amelanao irery amin'io problemanao io. Ianao ve dia hiteny hoe tsy hitan'i Jesosy le olana? Tsika raha olombelona hoe io ve zany mangataka dia hoe mangataka mofo ve io dia hoe raha lafetra maingo koa any aloha ohatra mampimety izanako ity hoe na dia tena maloto fo be sy mafo be ara ve? Fa na mafy loha raha tonga dia tsy ame viliany fa inambary olona zaza tesina ny efa ny tena velao izy hinana dia mihinana. Naro izy miteny ampifony dada dia dada sady mamana mbola manome anazy. Zany ane ny toe-pontsika ray aman-dreny
fa Jesosy mbola hanome lavitra anao izy. Mbola be dia be ny zavatra ameny anao. Azangano ny tana izay maniry ho miliardera. Fa manina kay mampime zany miliardera hony. Karaha tsy olona inonako. Eo amin'iny ange dia efa mizarazara tsika. Eo aloha no miteny. Ohatry ny hafahafa le teny ina mahafahafa azy. Faharoa, misy miteny impossible. Ny fahatelo, dia mety ve izany? Fa manina tsy mampety an'izany. Jereo nge toe-potsika rehefa misy tranon-keza be anankiray, anakarana zao ty. Fa manina tonga dia miteny izany. Ty zao akarana ny tompony. Katretas ty tena karana mihitsy ny tompony ty a. Fa manina raha mba mitena olona tahin'Andriamanitra ny tompony io. Ianao zany ka. Fa izandray. Any angely barazy. Any ny barazy any. Raha mahita fiara tsara dia ahoana? Ny olona any amin'izao tana no tena mbola ho avy ny anjarako. Fa ny anao dia sambatsy izy. Roviana ny toroko. Asa. Fa hain' Jesosy mamahano io zavatra rehetra. Aza atao hoe lavitra be Jesosy. Dia samia tena samy manao zavatra anankiray. Ataovy am-pasahiana. Mangataka zavatra anankiray. Azangano tana izay teo any an-dafy. Ho any an-dafy? Teo any an-dafy ve ho ah? Aza mikoty vola. Ao ve? Raha ny karamako ny ery pastery. Amin'ity karamana 500,000 ariary. Dia impossible. Vonona amin'izay ianao ah. Tsangano aloha ny tana izay te handeha avion. Reo ah, efa nandeha avion. Pas encore. Tsofoko rano ianao mba handeha avion anako. Ty zanako ara-panahy. Tsy tadidiko le taona. Fa za nangataka. Jesosy io. Za mba te avion. Te hitaingina avion. Eny ary. Tonga ny cyclone. Cyclone Jesosy ah. Tonga ny ordre. Mandeha avion lisany. Manao dépannage cyclonique. Tsy mandofy vrai. Mitehaka zay tsy mialina. Lasa mandeha avion. Tonga tany Atalahy. Niasa. Ozy indray za. Za Jesosy. Rehefa miverina. Tsy mandeha satria niaraka taminay avion fitondran'entana. Tsy mandeha amin'ny avion fitondran'entana. Fa mandeha amin'ny avion le mipetraka dia le tsy naininy vato. Ray volana sy tapana zay tany. Fa nisy ny giafy ah. Zareo tsara amin'izay le fasahiana. Tonga ny directeur régional. Firy nisanareo? 30 tompoko. Bon. Ho an'izay rehetra reradreraka dia mandeha avion izy. Fa zay rétablia mandeha par terre. Ay. Ozy izy le chef d'équipe anay. Zay milamina daholo ka. Zay tsy niteny. Efa da zay. Ie. Lasa le directeur régional. Lasa ny équipe. Zay nankany amin'ny directeur régional. Azafady directeur régional araka ny teninao teo hoe zay reraka. Ka zay efatra reraka be. Izy avy ny anaranareo. Raha anina. Mbola tadidiko hatramin'ny anarana. Amin'ireo 3 amin'ireo zany efa retirety. Ianona. Ok. Mandeha avion rehefa da. Satran'i Jesosy. Lasa zay ny teny. Fa namanay ihany. Fa manino lisa amin'ny mandeha avion. Tsisiny zany. Mandeha terra daholo. Lasa ndray izy nakany. Foany fa tsy mandeha avion zany reko. Miaraka. Bon, annulé ty. Za amin'io efa hoe misaotra Jesosy. Tonga ny soirée ohatra zao. Miresaka le nama. Annulé le izy. Fa manina hoa? Karzalao izy ny teny tsy mandeha avion zany tsika fa par terre. Tsy mety hoa zany. Tonga dia tonga le directeur régional. Dia eo amin'izay le mifanilika. Dia izy niresaka azy. Ela. Ela. Natsona.
tonga tao amin'ny ressources humaines amplifie le téléphone. Allô, ino problème nareo? Ale izy zany directeur régional le zay nisy efa da dia ozy nianina hoe mandeha par tsisy azany mandeha avion izy efa da zay nandeha avion voaka avao tsy sany tabataba tsony azy ny billet sara jesasy sara jesasy sara jesasy nakany amin'le olona tary raha misy entana tsy zaka dia ohatsinay zaka daholo ny entana eny tompoko taingina avion eny ambony avion amin'izay mipetraka ambony seza nandeha avion ihany ah nandeha avion ihany ah nandeha avion ihany ah azy mijery le varavakely nandeha avion ihany ah sora jesosy nandeha avion ihany ah tonga teny vato nitsena iny nisy nitsena ihany ah dia avion ihany radradrany tsy niala tao anatin'ny saiko tsony nandeha avion ihany ah nandeha avion ihany ah nandeha ohatrany inao zany mila mangataka tsy nanam-bola fa nandeha avion tsy nanam-bola eo le finoana apetraka ary mitovy amin'izay koa le teneniko anareo le olona tamin'ny covid ny faniriko dia andeha avion zay ny teneniny tenareo tamin'le covid ireny le be dia be maty mialaala daholo ny olona zay tsy karakaran'io olona manan-karena be ny tena anazy mba irahako ianao rangahy misy havana maty any la réunion ohatrina menanao dia mody mampifiry zay tsy afaka zay tsy afaka zay tsy afaka morangavina ohatriny lary nandeha avion laka ny la réunion nandeha aller retour ina raiko zay razana aloha izy fa nandeha avion sady nahazo 30 millions 30 millions dia anao avy tsy voaniko vita fa misy akisana alohany pastera koa zany natany anjarantsika ny samy mangataka zavatra amin'i Jesosy fa rehefa mangataka aminy ataovy mifanitsy amin'ilay sitrapony ianao kosa ve dia miteny hoe Jesosy ingana mba ho faty mamanay dia andova ahako dia izy ny tompo ahoana tsara ny teneninao tsy mahazo an'izany ianao ka rehefa miaraka amin'i Jesosy mila manana fasahiana mangataka raha mandray risika dia mba risika amin'ny fanandrify amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy risika amin'ny mankahery be fotsiny tahaka an'ilay niteneniny Estera zao rehefa maty dia maty fa rehefa misy nofo kosa hoe fampitandrevana dia arao iny fa tsy hoe efa poziny dia rehefa maty dia maty dia mihinjotra tokoa ianao fa mila manana an' Jesosy amin'izany zavatra izany ataontsika ilay hoe ry Jesosy mofinaina sy ranonaina koa dia hiditra ny ray aman-dreny ry Jesosy mofona sy ranonaina koa ianao mahavonisa filaniku ianao nisa irini fuku tiasabana yaritsanga amitsika ritse somofuna siranunanaku yana numa aku isa ivavaka ary tsika zao ka zao mangatanao zavatra anankiray amin'i Jesosy ray fotsiny mba hanapory fon'i Jesosy ianao fa eto izy ary mihaino ny vavaka ao izy hivavaka isika Jesosy io vitany Estera no ny teny hoe na ho faty ary
tsy maninona fa andeha. Reo mpanomponao Jesosy manana olana, ianao malala ny olana tsirairay avy Jesosy. Araka ny teninao Jesosy mangata dia omena ianareo ka mba mangataka amin'ny anaranao a Jesosy. Valio ny vavaky ny mpanomponao tsirairay avy, ilay tena mavesatra indrindra ao aminy, mba hahafantarany Jesosy fa Andriamanitra mpihainy vavaka ianao. Ary araka ny teninao Jesosy, tsy amelanareo ho kamboty aho. Izahay arane Jesosy ray aman-dreny mahavita manome ho an'ny zanakay malahelo, tena malahelo zay Jesosy, tsy mihinana io, ka na tsy mihinana ary zay dia amena zany. Maika fa ianao Andriamanitra mba mangataka amin'ny anaranao va Jesosy. Midiny ianao, reto mpanomponao reto hampaherezo, sokafo ny lalana, lalam-pitahiny, ny blokazy rehetra Jesosy raha mba mety ianao. Sokafy amin'izay, ampy izay Jesosy ny niainana tao anatin'ny fahantana sy ny tsy fisina. Fa raha mba mety ianao midina Jesosy, ampy izay Jesosy ny niainana tao anatin'ny fijalian'ny tokantrano, ampy izay niainana Jesosy tao anatin'ny ody ratsy rehetrarehetra, fa mba mangataka amin'ny anaranao aho. Reo mpanomponao tsirairay avy ireo, be dia be ngeny tsy mahita asy, ianao nanokatra lalana amin'izany Jesosy. Ary matoky aho fa tena hiasa ianao Jesosy, ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Aleluia, aleluia, amen. Afaka mipetraka isika. Dia mbola mpitombona mandrakariva amintsika ary havana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha tehaka mafy be tsika ho setry ny fampianarana teo. Dia miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy, na ny any amin'ny radio na tany amin'ny tambajotra serasera. Dia manomboka izao dia andeha manekeny aminareo koa ny dekony taty ny fanatitra. Dia ao anatin'izany tatazana ny fanatitra. Ina moa ilay fampianarana androany? Ohatra maheno izany mifogasy ny fampianarana androany. Hatreo izay tokony hatrehana ary fanatreo, izy ny teto tamin'ny heriny. Dia efa nanatrika sambola. Dia vita sa tsy vita? Vita e? Izaho niandrika voafaky tamin'ny oviana. Izaho amin'io hiandro faty ny aleoko an'ilay trano tanana an'ilay olona, satria misy fianakaviana ao an-trano maty ny fianakaviany, dia niaraka ny zareo fotsiny hiandro faty. Tonga ao amin'izay dia misy mahita kay ry pasteranay ry. Izaho amin'io jogging nanaovako, satria mangatsiaka ny andro. Dia blouson jean dia akanjo ba. Pasteranay io. Dia avy amin'izay nisy ny teny, to dia mba ianao no mitarika fotoana eto. Ny olana baiboliko tsy niodiko tao fa najaniko tena tômôbilina. Za amin'io zany tonga dia hitarika fotoana dia loza, dia ilay baiboly ery amin'ilay ondan'ilay maty ery zany ny alay nitaritako fotoana. Rehefa hanatrika ninona na inona na inona dia miomana foana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Fa amin'ny fotoana andro ianao tsy miomana vao tena hanatrika, manina tsara hoe dia miomana foana mba hanatrika. Ataontsika nira miadiny ady tsara ho mpandresy ianao, to tsy saizay anjara eo ampelantananao dia hitsangantsika. 5:20 ny andinin'ny fahatelo. Tsangantsika rehetrarehetra. Miadiny ady tsara ho mpandresy anao, totosa izay anjara eo ampelantananao. Jesosy tompony mijery sy mahita ny atao, kodia tsy mba hisy very, zay rehetra vita. Jesosy tompony mijery sy mahita ny atao,
manafatra sady ianao anatin'ny tononkira Jesosy hoe tsy maintsy miady tsara ry mpandresy ianao. Totosay zay anjara eo ampelantananao tsy maintsy atrehana zay anjara omenao na anjara tsara na anjara ratsy. Hianatra mitoy any fampianarana eto izay Jesosy ahidinety ny fanaon'azy. Farainao masina ilay manan-kely manam-boninahitra amin'ny mpianatra eto fa ny mpanampiana befana tsy nafotsiny ihany. Tongava Jesosy mitsorekeketo tenen'izay tiana tenenina mba ho voninahitry ny anaranao fa tsy voninahitry olombelona. Sotra raha io. Amen. Mahazotoerantsika. Tantaran'ny Estera le nampianaran'ny pasteur teo. Dia nampianatra izy ny amin'ny tantaran'ny Estera. Estera toko fafiry izy teo. Ny sasany mantsy rehefa mody izy dia le manisindelo amin'ny tiny entiny ihany dia inona fampianarana tao? Misy manisindelo amin'ny zipony. Zay ny azony. Fa tsy maninona rehefa mbola zay aloha ny azonao dia tsy maninona. Tantaran'ny Estera, Estera toko faefatra dia ny 9:10 ka hatramin'ny 17 zao io tantara io. Latsaka ny didy ary tamin'ny andro taloha rehefa vita fitombo-kase ny didy tsy mahazo vaina noviana. Maninona tsara hoe? Rehefa voatomboka io hoe zay ny tenen'ny mpanjaka na tapahan-doha raha androany ka zay ny tenen'ny mpanjaka dia tsy maintsy tapahan-doha androany. Dia nanome fotoana ny mpanjaka hoe amin'izao fotoana izao ho vonoina ny jiosy. Meno tsara nareo dia rehefa ho vonoina ny jiosy dia nandeha teo ny ady-hevitra dia ahoana ny atao ny didy efa tapaka le didy tsy azo vaina inona ny atao makary makatsy tsy maintsy aninona zany zareo araka ilay fampianarana hiatrika hoe ho faty. Ahoana re zany raha zay aloha lesona voalohany ahoana re fitaintainanao io hoe raha ozy ny dokotera hoe ho faty ianao amin'ny sabotsy. Ahoana fitaintainanao? Efa niatrika an'izany nanofy tamin'ny fotoanandro. Nanofy hoe maty ianao amin'ny 15 vao tamin'ny 15 septambra teo zay. Maka fampaherezana eny amin'ny ray aman-dreny. Eny miomana fa zay ataon'ny tompo ando angataka famindram-po ary ny tena enjana indrindra dia nakany amin'ny dada. Za zany mitantara dada nanofy ohatr'izao dia name dada Jesosy maty ny amin'ny 15 inona navaly ny sady niodina izy tsara le roa mody zany nataony Jesosy io ohatran'reto jiosy reto ny tebiteby amin'izay Jesosy ahoana ny atao hiatrika fahafatesana zany satria nisy antson'Andriamanitra tsy nekena dia hiatrika fahafatesana manaraka toy izany iny fa ndao hifantoka amin'ilay hoe ahoana amin'izay ary ny atao mba hanatrehana an'ilay izy. Dia jerevy ny hafetseny Estera fandefa taratasy izy Mordekay. Inona zavatra nataony voalohany 9:9 mandeha anara vory io ny jiosy rehetra izay hita tao sosana ary mifadiny anina no ny amiko ianareo. Dana ozy izy voaroa ny jiosy dia ny hafetseko tamin'izay dia ozy tarika alaribibifazana ny teneniko tao amin'ny alaribibifazana tany am-piangonanay kompatanana fa misy eto ry zareo. Ho fato ny amin'ny 15 fa samy mivavaka ny an-tranony ihany misy tsy nihinan-kanina amin'izay fady hanina ho azy. Lasa indray aman-drenina iny Jesosy inona tsony miverina tany amin'ny dada fa tsy maty ny 15 dia ozy dada hoe tsy noho ny aminao fa noho ny amin'ny olona mivavaka ho anao. Sekre voalohany tsoahana amin'ity tantaran'ny Estera ity rehefa hiady ianao io ndana sevo mivavaka ho anao ny olona. Tsisy hoe za miady raha aveo ianao zany efa fantatrao fa hiatrika tribonaly ianao amin'ny sabotsy. Tsisy hoe za mahery any dia hiatrika eo fa ozy le tamin'ny herinandro hoe nanino Jakoba poritra dia poritra zay le tamin'ny herinandro. Ianao rehefa hiatrika ady zany tsy mahavita inona fa zay tompoko ny ilaina mivavaka distance. Roa io mandroaka devoly a distance na vavaka distance. Manetsika mantsy le ohatr'izao ihany ny a distance any arivo mamany levina fa afaka atao koa mivavaka distance. Le anankiray mandeha ny ambiny vavaka. Zay lesona voalohany teneniny eto. Jereo tsara ny hafetseny Estera. Vorio ozy izy ny olona. Matoy izy miteny hoe vorio dia olona firy zay? Ndanonareo mifady hanina fa za hanatrika. Inona ny azo alaina ao anatin'izany? Manangona hery ho an'i Estera le vavaka ataon'ny sasany. Manomboka izao aza makafavaly kristianina namanao tsony ianao.
fa io mihitsy ny vavaka ao anao rehefa mandalo ady ianao ary amin'ny fotoana iny mandefasa mihitsy mesazy an'le namanao hoe oty ambavaka fa za zao hiatrika tribonaly de tandry fio maly zao zay nisy an'izany hatramin'ny tany amidy nesana ny taniny de avy eo namidy de ozy izy ny telo le izy hoe zao andaotsika mba hary vavaka fa rapitso le olona ao de lafo le tany ilaina mihitsy ny fiaraha-mivavaka satria ianao rehefa reraka tsy mahavita mivavaka zay lesona voalohany ka de zay nananganana le hoe reto mba namako mpiara-mivavaka amiko fa tsy mpiara-mifosy amiko olatsika hoe manana namana ihany tsika le mpiara-mifosy ataovy mpiara-mivavaka reo de rehefa mba mandeha anao de mikontakta fotsiny hoe mba mivavao aho fa andeha azaho de rehefa andeha ho faty a de zay nahazo a ny olana fantatry ny devoly le zaody eo ambany-tsena eo mahita an'izany ny tainy ambany-tsena mandeha tomobile za eo amin'ny devon mipitika le pneu anankiray mipitika anakary ny anankiray nitrisina ambany tena zay aho a Jesosy vo faty ary marina ny teninao eo vao manao hoe anao an'le asa Jesosy anao fa za mbola laina za mipetraka tsara le tomobile ningy kay tamin'iny fotoana za nandeha iny a misy olona le zay ndeha hiala tao amin'ny trano a nandehananay mivavaka hoe Jesosy arovy amin'ny accident reny za teny aminao tsisy vavaka verimaina zany ny vavaka ataonao amin'ny piraitapo aminao ny fianakavianao ny havanao zay ny lesona voalohany so ianao hoe Jesosy io vavaka ho an'ny zokolana iny afa misotro toka izy de lazainao fa tsisy maino fa mbola ho avy ny fotoan'andro a hamaly vavaka anao Andriamanitra aza ketraka mivavaka ho an'io akaikinao domy akaikinao iloha ivavaka ho anao aha hoe zareo tsara ny Estera mandefa ny olona ny mivavaka ho anazy de mba zany atao apetrao foana lohalika na indimapolo azy ianao aza leo zany mivavaka ho an'ny ankonanao vavaka ho an'ny fianakavianao ifantataraiko anareo ty tamin'ny herinandro fa averiko eto izy ry zalahy misotro toka de mba lasa makazy ko zay anay io ndao lesy foka zay lesy toka io petrahy la tsara fa mbola ho avy koa ne fotoana angalana alainy amin'ny alitara oka zay lesy toroteny io fa ndao hitina mila manatrika tsika tsangany ny tanany zay volona hiatrika fa hiteny zavatra anankiray mantsy eo ariny eo Estera atsangana ambony rehefa vitany Estera zay de le vavaka fifadikanana natao manangona hery ao anaty zay a rehefa mbo misy olona hoe reraka de ampaherezina izy fa tsy fisaina na aratsiana fa rehefa ianao mampahery de manangona hery eto anaty de nasana ninona am'izay Estera ny teny hoe hiditra ozy izy fa rehefa maty arangah de maninona maty ilainy zany finono zany teny ilainy zany rehefa manao zavatra anankiray ianao jeroko fa volombelona aminareo tamy 2020 ngambizay latsaka ny didy toriny zokinay lahy ny atany moa hiatrika fitsarana hiatrika tsy amin'ny trois zay moa satria nisy resaka tany a fianakaviana ihany no mitory de rehefa mitory ny fianakaviana de zao ny resaka henko za amin'io mitory teny a le fiangonana any am'le fiangonana any am'le ambanivohitra misy fianakavianay de izy ny teniny hoe zao a henko le konkondresaka ny zareo na alanitsika daholo ara farim-panana tsy maintsy midoboka any atamory reny na milaka misy za amin'io poritra de poritra Jesosy eo inona ny zavatra hitranga fa zao ny finoana tao anatin'le zokina io ndana ozy zao tsika ozy izy hivavaka ohatrany reto andaotsika hiary hivavaka fa atrehako na inona satria tsy meloka so doko mantsy ianao efa meloka de hoe Jesosy atrehako io fa rehefa meloka ianao de mendrika ny zaka ny vokatry ny sazany fa mampameloka anao de rehefa nandeha am'izay ny fotoana efatra amin'ny rahalahy zareo zay vita tsisy resaka to de anaty violon any faharoa tany de atrehana za le matory eo amin'ny farafara fa za misy fotoana tsy mahazo aina rehefa mifarafara fa le ny amin'ny tany manotrotra de mba hianarana any koa zany iny fa tsy rehefa eo amin'ny farafara de teo any amin'ny tany rehefa eo amin'ny tany de eo any amin'ny farafara aiza ny ainan'Andriamanitra an'izany tsika ne tsy misy mpamosavy maty angamba tsy atrehana aloha rehefa avy ny orana de atrehana koa raha mainy any andro de atrehana na avy ny orana na mainy andro fa tetady zavatra mihoatra mahatonga antsika tsy samy atrika io zany sady zany aloha de narana le tsy manam-bola rehefa tsy manam-bola de misaotra Jesosy a hina ho an'ny ondrikondre
an'lahy eo za mivavaka rahalahy hoe sao dia mba ataon'i Jesosy mahita vola ety an-dalana ety. Dia lazaina Jesosy nay tsy mihay mivavaka raha tsy nahita vola. Atreo aloha le tsy fananam-bola. Ohatry ny mafy Osy pasteur jerena dao le fonina bobo. Fa ry amin'izay mahita fonina bobo 500 da mangirangirana menamena. Sao dia mba 500 mihazakazaka reraka ay fonina bombo. Zany ane vao tsy samanatrika atreo aloha. Fa za teny aminao reo vao atrehanao io efa jereo tsara ny anisy telo lahy efa misy anjely mikarakara tafidina meloha anaty laforo ao. Vao mieritreritra fotsiny anao anatrika aranga. Ny anjely nefa manakalma ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy nefa manakalma ny zavatra rehetrarehetra. Tsy nitehaka reto fa angamba tsy vonina. Zaho ary tsangano ny tanan'izay mbola manana vady maditra, zanaka maditra. Tao fofo ihany fa tsy maninona, tao voadrova tsy maninona, tsy hitan'ny tompo iny. Atsangano tsara. Dia zaho kizay re tompoko ny ranomaso latsaka. Ianao mitomany tsy noho ny amin'ny Jesosy. Averiko, ianao mitomany tsy noho ny amin'ny Jesosy fa noho ny zanakao tsy niova. Dia ohatrany mbola hoentinao le olana. Fa atolory azy amin'izay. Inona ianao Jesosy? Zay inona ianao Jesosy dia atreo. Fa rehefa hindeha hiresaka anazy andresy lahatra iny amin'izay ianao, ny anjely nefa miresaka azy meloha tao. Resy lahatra io. Tena tiam-paheranareo amin'izany. Nanana rahalahy tena faran'izay maditra. Tsy hitantsony izay fanitsiana an'io, izay manitsy azy vakivava. Zaho izy hanompo devoly fa nen'laisany Andriamanitra, nen'lahy tromba fa nen'laisany zao. Nakany amin'izay Fantatro pasteur ilay izy dia meza satria fianakavianay ilay izy. Nandeha amin'izay tany. Zao nataoko hanatrika azy Jesosy. Ahoana izy fa tsy hoe raha manome an'itiny dia ohatr'izao fomba fiarovako tena. Zay mantsy ny olantsika vinavinaina le tokony atao rehefa le hanatrika zavatra. Raha zao ny tenen'ilay avoka dia tokony ohatr'izao zany zay fa afaka tenenina mihitsy hoe Jesosy ovay izay tenin'ilay avoka mba ho mitovy an'izay teniko. Azo ataony zany. Nisy fotoana tratra devoly ny alana baraka eto amin'ilay toriteny. Za amin'io ray aman-dreny mihaino an'ilay toriteny. Ny fiangonana rehetrarehetra ahalala hoe za vao hisy amin'ny toriteny io satria vao namaky an'ilay teny dia vao hisy Fa zao amin'izay nataoko Jesosy efa mibebaka eto fa za tifirina anaty toriteny kosa Jesosy avy ny toriteny io rangahy io avy tsy niteny an'ilay teny mihitsy le rangahy manava tamitry le toriteny. Azo atao zany tompoko. Vao miangany ny vadinao ny fiteniny foana le ratsy saina be ty, le tsy vaniny ty, le dandany ty, le zao ty, nanana ty. Ataovy avy lio any Jesosy avy tonga eny dia avy lio ny teneniny. Aza ve ilay teny an'ity fa tsy tantiko ty. Fa tsy efa tenenina le io zay mihitsy le tsy tantiko Jesosy zay mihitsy. Azo atao mihitsy. Zay ny olantsika. Efa tonga ny devoly fa hoe roay devoly fa roay ny devoly mba tsy ho tonga. Zany atao hoe miatrika. Zay fa valitsika eo ny dia aiza. Samy miaina hoe inona foanareo teo? Misy fahavalo ao. Dia aza miandry izy manatrika anao vao hoe ay fahavalo tokoa. Fa roay fotsiny trotro zao any ataovy miala eto ny fahavaloko rehetra. Dia milamina io. Dia rehefa eo amin'ilay rahalahy amin'izay dia zao ny ataoko. Jesosy hanova azy Zao amin'izay ny tantaraiko anazy. Tadidingahy tamintsika mbola kely. Dia za nitondra tomobila. Ohatra izay mantsy ny hafetseny Estera. Dia za re nitondra tomobila dia natosika ingahy dia naratra. Dia naratra be taiza naratra dia nitantara dia alaiko amin'izay fony dia nanomboka nresaka an'izay izy. Io mantsy tsy azo ivalozana. Dia zao dia tantara amin'izay Dia za farangaty amin'izao mbola mahita olona loatra izany. Jesosy atosikako foana dia maratra be. Zay indray Jesosy. Kandrefa tsy manana za aloha tsy mino ny Jesosy io mihitsy tantara teo dia ohatry ny alaiko sarisary amin'izay. Nalaiko sarisary amin'izay. Pitsiriko amin'izay vao masony. Mienany eo ainao dia tapeny dia le voky tsara iny. Aza voaka tsony. Maty ianao sa velona? Maty kosa rahalahy. Ohatr'izany io rivotra omen'Andriamanitra io. Afaka miaina ho ainao dia ny tanan'Andriamanitra indram-pandeha fotsiny manampiny eo. Maty ianao.
Ary afaka tapena koa dia tsy afa-maina ianao. Dia amin'izay nanomboka resiresy lahatra dia nanomboka amin'izao izy efa lasa mpiandron Jesosy. Rehefa hanarika zavatra tompoko indrindraindrindra ho anao izay famaly tamin'ny havanao dia mba fetsifetsy ohatry ny Estera hanomany sakafo izy. Tsy arovana fotoana ery meteo kosa izy dia tanandro be io kosa dia ianao zany hiresaka aminazy fona nentoa izy efa mainandro tovaingana fifonanao fa zany amen fa mba andao nentoa manomana mihitsy vola kely 500 andao tsika sakafo nentoa ary samy mihinana lasopy dia mpihinana lasopy amin'izay miresaka matsiro nentoa le lasopy dia mamaly izy tsara ary neny dia ta nentoa za sady resaka le zavatra iny ihany ny hafarany famela zay dia ataovy ohatr'izay le olona efa niady aminareo iny misy ohatr'izany mihitsy kopatanana ho azy le rahalahy anankiray izay fa manina ozy izy za amin'io narary tena narary na mangy Jesosy olona ohatr'izao na misavy ianao avy nanendry ahy olona io dia tena mivalana sady mandoa maintimainty be toy izay mantsy le rahalahy kely anankiray namako izay hoe ndao rahalahy iaraka anahy hoaizy inana lasopy dia ahoana zany ka za ho tsy mahina fa za marary kibo fa ianao mba mihinana dia asaiko le na misavy ahy ara-hinana amiko ao dia ahoana zany nareo koa zany ohatry mitapy olona mpamosavy mbola sainao hiara-hinana amiko ao ihany andao hafa ao hita mivoninahitr'Andriamanitra zao nataoko tahira sakafo mahafinaritra zany ray aman-dreny sakafo barataka amin'izay esao sady tapahozina fa zany ohatra mbola misy fanahy mpamosavy zany amin'ny 12 alina efa afaka izy amin'izao misaotra an' Jesosy atreo izy mampalahelo any izy atreo tiako tenenina ty izao aza mitsoka zany ninina midona ninina miantra fa atreo fa ianao manatrika iny misy Jesosy miaraka aminao eo aza jerena ny habean'ny olana fa ny habean'ny vahaolana jerena iza vahaolana tsara indrindra vitan'io hafan'io hain'io dia alao izy ny asa fa nareo kosa maninona dikan'izay iny eny tsy haintsika mihitsy ahoana ary ty manginy ty le izy zany efa hoe zay le izy dia mbola manolo hevitra le izy efa tsy hainao mbola zay ka tokotokony ohatr'izao fa rehefa tena tsy hay dia zay ho atao inona ny fampianarako tamin'ny herinandro safoy fotsiny aloha dia manatreny azy fijaliana tsy haiko tsony ty Jesosy vereny fandroany tsy haiko tsony io Jesosy fanteliny tsy haiko tsony io Jesosy fa ianao miteny tsy haiko tsony iny hiditra antsehatra amin'izay Jesosy vao tamin'ny herinandro tratran'izany misy zavatra tsy mety ho voava taintaina Jesosy ahoana ny amahana an'io mitaintaina zao amin'izay ny ataoko mandohalika aforotra tsara ohatr'izao ny totondroko dia aforotra lohaliko toy izy hoe Jesosy raha mbola misy ny mafimafy noho izao atotena fa za tsy hiala aminao zany mivaly izy tanareo tsara manomboka ohatrany hoe mampiorory devoly ianao amin'iny hoe raha mbola misy manaraka ary eo mafy noho ity ary devoly zany Jesosy foana jereo tsara ny Joba maneso ny vady ngany natrehany tsara boky izy fa natrehany tsara eto boky aloha zaniko any mandeha indray ny maty ny zanaka ka maty moa zaniko fa ny atsika boka ny izay iza manana ny any apokako amin'ity maty ny zanaka atreo fa rehefa manomboka tafatrika andreo rehetrarehetra reo ianao maninona amin'izay avy eo ho asandratr'Andriamanitra amin'izay zao amin'izay no tiako tenenina hoe mety ho afa-baraky ianao zao tsy adiniko mihitsy miteny an'iny atreo any fotsiny aloha zay fa iny fahafahambaraka iny ny anandratra anao ary olanao androany io le imezana io rehefa ny arinany zay taloha tadidiko mihitsy zany tamin'izay mbola mpianatra ny EPP raha manana skibidoatra zao dia afaka tarafiko anatin'iny daholo satria misy goka kely izy heritaona vao misolo dia zao rehefa mahita andreny dia ohatr'izao mihitsy le taloha mba mahita tantarainy zay ka io zavatra iainanao androany io mba ho tantaraina rehefa ny arinana io zay mihitsy le ny ainanay tamin'iny fa atreo aloha mba ho voninahitr'Andriamanitra sao dia misy manana fanontaniana tsisy tampotra zany
Eny ary sy fitehaka mafy be leo ho an'ny pastera fetra atray pastera mbola rahalahy fetra izy fa sitsika hira anankiray aloha dia raha misy mahana fanontaniana ireo dia afaka mametraka fanontaniana. Ny foko rehefa-monjy mangetahetana manery lalandava ikambanamina sia fakawatuku nefa nirinanau une nureni fuku una apana. Ny fananina mihitsy no hoe nasiana tanora dia za zany le raha ny taonako dia efa dadany. Za efa dadabe dia tena efa miaina ao anatin'ny zavatra resaka ara-panahy rehetrarehetra zany hoe ny lalovana efa nilalovako. Le zavatra niteneniko taminareo teo misy fotoana niainako tao am-piasana. Miasa ao am-piasana manomboka amin'ny 5:00 manomboka amin'ny 9 eo dia misy olona miakatra any amin'ny totohatra. Tsy mety tonga le olona krek endrasaka ihany mbola sy tonga ihany le miakatra bana mbola krek fa ahoana ary manomboka amin'ny fety dia ozy izy le olona ambany tena mazaka le sefon'lahy ozy izy fa ahoana iotrana io izy tsy milamina za tsy tahitra mihitsy. Tsy mety tonga le olona miakatra krek dia miandry kely dia ohatra mijanona dia miasa indray krek za tsy natahotra mihitsy. Fa nanomboka teo amin'izay manao rahan'i Jesosy fafazako ny tohatra, fafazako ny eo amin'ny birao, fafazako ny eo amin'ny klavian'ny masinina, fafazako ny seza. Tsy haiko raha azonareo tsara izay zavatra niteneniko izay. Izay mila sahan'izay tsika amin'ny toerana lehantsika. Atsangano ny tana izay efa natory tao amin'ny efitra anankiray izay misy mpanjaka be an-tany. Iza ny efa mahatratra an'izay? Inona le nitranga? Afaka mijoro kely vetivety ve zao le nitranga? Tsy tadidinao indray tapitapoka teo. Raha matory anao amin'ny efitra misy mpanjaka be ny tany ka avarimy misy anazy vao mipika ny jiro tsy midaboka 10 minitra anao dia miala avany misy zavatra manatona. Zay ka io mpanjaka ny dieny tany ianao manana ny fanahy masina dia miaingo miala avany piako ny jiro lasa mankany ny tompotrano. Efa mpiandro koa zany fa mpiandro fiangonana hafa fa loha tsy teneniko azafady ho atompoko raha mba mety za vahiny tao aminy mba hasoriny ity mpanjaka be tany ity za tsy tena aminareo tao dia poteo aloha mbola tsy mety aminareo dia hasorina any amin'ny efitra ilany vao niala iny natory ao tsara. Zay natao hoe manana ny fanahy masina ianao ary ny fanahy masina manohatra ny fanahy ratsy dia mora fantatrao foana hoe tsy milamina io. Tsy milamina dia ny olona misy fanahy ratsy vao mifanena aminao dia fantatrao hoe toy izy tsy milamina io. Ary rehefa tena manana an'ilay degré spirituel ambony be ianao eto aho zao mipetraka eto zany be dia be nareo tsy mahalala an'ity. Raha marary kibo izy dia marary kibo dia eto aho zany fa manina ary kiboko barakiko ianao fa manina kiaiko esana esao dia ataoko ao raha vao tsy manana famasinana sy mibebaka tsika tsy manana amin'izay fa zany efa miteny
aza miteny aloha fa mba manana fa indreny marary ngankeba le manoatra zay rehefa tafaray amin'i Jesosy sika veriko tia ary io mampazota anao hoe fahadianina no alim-bavaka makany amin'ny hôpitaly nareo fa raha misy olona lasy eo miala teo zany le olona dia nody pelika ambofandrina eo ny zavatra nahazo an'le olona rehetra teo verina aminao daholy nanala zaza nanao an'izao nanao an'ity nanao an'ity to dia miala eo ambonin'le fandriana za ty petraka eo io zavatra io dia afaka omeny Jesosy ny olombelona rehetra io le tenen'i Jesosy omeko anareo fanomezana inona le izy fanahy masina fa ny voalohany omeny ny fanahy masina vao mandray ianao bebaka aloha fanahy masina vao milatsaka tonga dia hoe Andriamanitra tena tsy mendrika fona Jesosy tonga dia mandohalika eo azy ianao fa tsy azo mihitsy ianao raha va tsy mibebaka aloha ary indraindray ilay izy raha mapetraka anao tonga dia miteny le olona dia miteny le olona miteny tonga dia miteny fa mampirafy zany ny vadinao ahoana mampirafy vadiko zany efa niteny fotsiny tsy nanofy azonareo tena mampirafy mihitsy izy ajanony aloha le orany tena tsy mandany le nofy tena misy io tena hoe azo fa le firaisanao amin'i Jesosy ahoana moa zany ahoana ny anofisako eo analakela ve fa ny an'le olona zao andeha atory aloha dia anofy dia oentina fandraindray tonga dia fasefasa indray ny olona mitady hoe inona le valiny dia tsy maintsy miteny ianao fa ny zavatra teneninao tena marin'i Jesosy io anefany alohany anaovana an'izay ianao aloha ny tokony mahazo iza ny tokony mahazo iza hoe ianao ka ahoana moa ny amahanao ny olona ny hafa toy izy le fampianarana raha ny ianao ara mety possible tsy voavaly izy fa inona ny tokony atao aloha zaka sa tsy zaka aloha dia hoetiko ty tsangany tana zay manana vady maditra eto efa ny valy olana tiaka mafy be fa nandray finoana izy zay aloha dia efa dingan'izay hoe mino aho fa tsy maditra ntsony izy fa zao no teneniko anao raha mpiandry ianao ka mbola tsy mpiandry olona io na efa mpiandry ary ny ray androany io dia azo ohatra nyty lehilahy anankiray ity nareo vehivavy ny tena enjana rehefa tsy anaiky vady tena marina izany ekeko hoe misy ny tenin'Andriamanitra hoe manaiky vadinareo fa zao koa raha ty misy tenin'Andriamanitra koa hoe Andriamanitra ny ekena nokony olona ary tena enjana rehefa samy mahay tenin'Andriamanitra ny olona anankiroa dia zao koa nye tenin'Andriamanitra mangata dia omenareo ka zao koa ny tenin'Andriamanitra na tsy mangataka koa ranareo dia vadina rainareo zay tokony ho anareo kapina ny dômy za mahay ka inona ary no ataonareo ny anankiray manana teolojia baka plus 5 amin'ny tenin'Andriamanitra ny anankiray lasa iraka dia inona no atao tsisy mahay manery tena fa le rahalahy anankiray ary Jesosy io mafy ane ny lehilahy rehefa lehilahy mandefitra lehilahy ny tsy mazaka mandefitra indrindra ary inona tonga n'le hoe zay zany ny tenina farany tompo rehefa ny lehilahy manao an'izay tsisy solution ntsony izy fa iry lehilahy rehefa tsisy solution Jesosy manana beaucoup de solution na lehilahy ary ianao osy Jesosy dia mila manery teny ianao tia saly tokony ataoko mandohalika ho an'ny vadinao tsy vita mandohalika ho amin'ny vady raha vao tsy tia izy le vady ane tamin'ny voalohany je t'aime chérie mantsy ianao finina indray bogosy alay voa fa rehefa lasa vady amin'izay le izy ianao foana ve zany no saro jereko eto jere vo efa manomboka miova le izy dia rehefa zay hiteraka amin'izay leo anao mihitsy leo tsy mahavita mivavaka ho an'le vady tsony fa tamin'izy le mbola sery iny Jesosy iny malalako iny izy falasana andray ty fandehandry Jesosy fa rehefa vady izy
Eny efa iny moa zany nivedy menao ary tompo jere tia beany a. Taoana moe. Mionona e, mahay mionona. Fa nampianaran'i Jesosy amin'izay izy hoe tsy mijery ny velana ianao fa ny atom-pana ary eo ny takian'i Jesosy antsika mandohalika ho an'ilay olona manahirana. Tsy le olona ane manahirana fa le devoly mampiasa azy. Diso adversaire tsika. Ny atsika le voamaso be anita, le voamaso nombo ty. Lasa mivoaka le izy. Fa tsy hitatsika mihitsy hoe mijoronga raha lafetra. Raha lafetra zao raha tsy matotra, miteny zavatra, tsy raha lafetra io fa le fanahy ratsy atao ambadika. Raha lafetra ny hitako fa ny aty tsy hitako. Fa any amin'ny tontolo ara-pampetraha amin'izay, iny ny tokony hedivana, io le problème. Nataony le rahalahy le izy. Andao hafa ataovy, eny tompoko, eny ray aman-dreny. Sao tena latsaka ihany ny ranomaso. Fa ty ranomasoko ty ray aman-dreny. Tsy ataoko hita mivadiko raha angaty a. Sao ataovy etiako izy. Ohatrany sarotra be aloha miteny etiako izy amin'izao hoe. Fangatsy vadinao, eny renjanako raha nga io a. Fa rehefa tena nadio fo, tena tsy hoe miracle mon ami fa miracle reto. Mpiandry izy a. Le vadiny tsy manaiky. Tanareo amin'ny asa ohatr'izao, ino nandohalika teo? Amin'ny anaran'i Jesosy. Inona zany no entinao amin'ny tompo? Za zany angataka amin'i Jesosy mba hanaiky vady ahy. Iza nefa mivady le mpiandry. Ko tsy tateraka valimbavaka, aza misy mitehaka nandray ary. Ko tsy zay ve ny tedavina? Tsy olo-kevany nandray azy fa le tompom-bady ihany no hoe dia eo amin'izay hitanao zany namatrapatratra ny tenin'Andriamanitra zany ny teny ianareo vehivavy malegy vadinareo sisy ataony eo. Fa le vehivavy niondrika teo efa vonona nandray azy efa ampiarezana tsy niady fa tonga dia nilamina. Io vadinao io ane ndray andro any lasa ondrinao e. Karaha nareo vehivavy ireo zany mpiandry. Io vadinao io no miteny Seria lavo lesy tianareo ve lavoana miaraka tamin'ny Perieta dia velesinao ny lapoaly zay ny efa niteneniko. Izy ange hitsotro io efa hiteny zaranga tena eto ambavaka fa mba te ho afaka. Zay ny tiany atao. Ka inona ny tianao ianao vadiny zaranao araka izy manapotra an'izay dia eny ary entina mbavaka ianao mba ho afaka amin'izany. Izy efa mitsotro zany efa resy aho izy izy. Fa hitan'la le vehivavy misy nge tena mampime sasany efa tena vaty misy ne fa izy mbola misirana ihany ny jipony koa ne fokely tena le vadiny ihany nefa niresany eo zay le hoe vady namana. Ary io le tenenin'i Jesosy hoe tiava namanao, namana matsy vady, tiava ny fahavaninareo fa rehefa tsy miorina raha vehivavy efa afaka. Ya, vita ny tantaranao dia apiditra divorce ao amin'ny fomba tio. Izy moa ny anaranao dia resantsika. Eo no ahafantarana amin'izay manahoana ny ahavinao ara-panahy. Zay ihany tompoko io olana io. Le anananao problème io ange raha lahinao ray aman-dreninao mpiraita-po aminao olona atao am-piangonana ihany iza le anananao vola. Izy anao nito izy tompoko mipetraka ry. Zany nataontsika io izy io. Ahoana momba an'io? Fa ataontsika ihany dia io mampime be pasteur zany nataontsika. Hoy Jesosy vavao anazy tsy vitako. Hoy Jesosy vitanao. Hoy ianao tsy vitako. Hoy Jesosy vitanao. Tena Jesosy tsy vitako. Hoy Jesosy vitanao. Tsy vitako. Fa raha lasa hira tsy vitako lasa hira ka. Lasa hira nefa ran'le izy. Tsy vitako tsy vitako dia hoy Jesosy vitanao tsy vitako fa tsy tany saina fotsiny le izy fa tonga dia manatona an'ilay olona. Zao mamelanao amp'izay. Tena maranako azy dia hito pasteur Sosiala. Za no teny amintsika rehetrarehetra fa tena ny vola tena mbola ahitana ny toe-pontsika. Le anankiray 7 alina. Misy mitondra moto olon-kafa indray. Fantany pasteur. Tamin'ny pasteur. Loza ihany ty fiatrana olona ty ry pasteur. Fa ahoana nampindramina 7 alina le olona. Dia ahoana? Hatramin'izao le vola mbola tsy miverina. Nefa niaraka ny teneninao mbo miatra olona. Fa inona le olona? Narary ny zanan'le namako.
Sambapina amin'ny 7 alina. Tena marary le zaza. Nalefa le 7 alina. Ozy le vadiny le mpampindram-bola zany. Ohatrany efa afy na manao iny. Meo izy fa izy rehefa sahirana. Raha ohatra hoe 25 du mois dia fara-volana tokony averina le vola. Efa 2 février le raha lany nangataka. Ahoana dia le message koa. Nareo tsika tokony mila sary efa mitakotra osa. Averena le vola fa tsy manambary tsony izay. Fa ny anazy message soratany. Izy indray miafiafy. Salama tompoko. Mba manahoana ny fomba amerenanareo le vola 7 alina ariary izay nindraminareo tany. Point d'interrogation. Azafady indrindra tompoko fa manelingelina. Olona mpitakotra osa indray zany manelingelina le takinatra osa. Dia efa tsy mahana fahasahiana aloha anao. Tsisy valiny. Fa elaela mivaly kely ihany. Fa hojerenay. Atsona le olona tsy mandray telefôniny. Atsona amin'ny numéro hafa, io fa mandray telefônina fa voafantatra reo, tapahany le izy. Fa inona ho le olanao e? Ary voaka ny tsy ambaratelo. Tsy le vola ozon'olako pastera. Fa mampimiana fa namako be iny. Fa maninona izy dia manao zany. Andaotsika senao ary vavaka tary pastera. Akatentsika angalao teny mihitsy rangava tsinapoziko. Voozona zay mantokolo. Aiza kosa valy tsy valy. Valy ka. Efa ny tena Andriamanitra hoe aza matoky olona. Manaraka fa fa le tapany faharoa ty 1 million le vola. Aza manao an'izany tsony fa sy voavavaka le olona. Ny 1 million indray lasa par erreur. Za zany mandefa vola zao tokony alefako amin'ny pasteur Ziala. Lasa tato amin'ny hito le izy 1 million. Andriamanitra tokony alefa amin'ny pasteur Ziala iny. Pasteur Ziala lasa ve le izy? Mbola tsisy tonga ty. Andriamanitra lasa nirahalahy fetra le izy. Hoy Jesosy mamindra fo. Rahalahy fetra. Misy vola 1 million lasa par erreur any. Averino iny fa tsy tokony menanao iny. Pasteur. Vita iny. Afaka 10 minitra. Pasteur Ziala efa nasaiko nalefa amin'ny fetra any amin'ny anina. Tsisy tonga tsy. Atsona amin'izay fetra tsy mandefa telefônina. Dia hiteny vera zavatra nisy vao tamin'ny herinandro zany tsy mety ho azany. Ka tsy mandeha ara le telefônina ray aman'reny. Olona mpivavaka ao amintsika mety raha tsy olona inona koa lasa par erreur ve le izy. Na atsona amin'izay tsy izy mola izy. Tsy mandeha mihitsy. Mba tsy sin'ny olana. Andefa 1 million vovondray ho amin'ny pasteur Ziala 2 millions zany raha tokony 1 million. Voaray ve le izy pasteur Ziala? Voaray fa tsy hitanao amin'ny sofiko ve? Voaray! Eo amin'izay izy mieritreritra. 1 million dia efa nampiova amin'ny fotsika. 1 million fotsiny. Fa zao ny teneniko. Mandefasa ho message. Mba avereny tompoko amin'ny anaran'i Jesosy le 1 million lasa par erreur any. Na mandefa telefônina izy hoana tsy mandefa. Alefaso iny. Alefa. Lasa le message sy le vola kongeny olana fa ina indray ny olana. Le ato foana le fo mizinjiny. Fa ka manao tsy manam-bola. Manana ka. Io lazaina fotsy manana mihitsy fa 1 million ve? Andriamanitra 1 million ve? Lasa n'le an'iny. Mpamitaka. Le mpanompono Andriamanitra amin'izay mahazo anarana hafa. Mpamitaka. Bisoloko. Aloha tsy teneniko tony. Ianao bepahy ianao Mpamitaka. Betayatsy ianao. Ty misy rano. Tsy napoziko ry pastera. Ndao tsika hivavaka. Fa ny 1 million iny tsy lasa par erreur iny. Fa Jesosy ny testé anao. Le anankiray koa tsy mety ny nataony hoe 1 million tonga dia valy mavaka. Aza totoana tsony diso koa iny. Io inge mbola 1 million fa mbola hiakatra io rehefa avy ao 10 million.
50 million, 100 million, 1 million aloha ny testeny Jesosy marina amin'ny 1 million ve ianao zay vao mipotra ny ambiny fa 1 million ary zakanao ka atao inona miliara ary iny mahatatatra anareo hitanareo misy an'le hoe orinasa sucrerie mpanao izy nareo mba mahazo an'iny ianao dia voatire azo 4 fa le fasa amin'ity message teny iny ihany dia tsy rena fa zany izy fotoana natokana allo ahoana tompoko mibeba ianao rahalahy fa maninona mibeba va ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao no izy mibeba ianao amin'ny anaran'i Jesosy tapahan'le olona le izy zay no nataoko fa sahy miteny ohatran'izany amin'ny zavatra rehetrarehetra dia ny fotsika rehetrarehetra reto tompoko tsy le volana eny olana fa ny fitiavam-bola be dia be ny olona apetian'ny vola ohatra inona zao ny vola zakanao tsisy mazaka vola fesanarandrera vola ny tena ahitana ny toepon'olona ary io ara zay mampalahelo fa nampiangonana ary vola nge mahatonga an'ilay olona fa maninona kosa moa izy miteny anareo ko raha tsy olona inako 200 000 ariary ve dia carburant fotsiny fa nitaterana inona eo taterana vadikely ray daba ahoana tsara 200 000 ariary nitaterana vadikely ray daba dia miantona anao mivavaka ohatriny zany raha lafetra roetsy Andriamanitra fa le vadikely ray daba nga avany mazanganina laina fa any amin'le toepo amin'ny vola mihitsy mampimeo anatin'le izy io na tonga ny Jodasy ny vadika vola fitiavam-bola ka manomboka ny roany zay lehilahy rehetra manafom-bola dana mibebaka ina ny anaran'le lehilahy ina ny anaran'le kesy an'le lehilahy kesy toy izo samy mitenena mafy ry lehilahy kesy noara ny anaran'le izy kesy noara atao hoe iny ty izy nzoana vody anjameka dia atao hoe iny eo kesy noara rehefa sendra hanina tonga dia dororodododoka ny vehivavy rehetra mpangala tety Andriamanitra voatengy ihany le izy azonareo ve zany mariky ny tsy famarinana io ary inge manomboka hatramin'ilay mpiasa trano ohatrina vidin'le karaoty 2 arivo ohatrina le vidinao io ohatrina le vidinao nga tsy mety mena valiny ohatrina io karaoty vidinao io 10 arivo daiza 10 fitianaka biski voatehinana n'le mpanampy ianao atoko tonga amin'ny feon'i Jesosy araha ny zanakao manaotry zao ka tena eto zanako e anaro izy sao a le olona mitratreva be inge totondry sao a raisina dinidinika le mpanampy ianao ve mavita maray dinidinika ny mpanampy eo ny anareo tonga dia miena ny karama sy meme mihitsy iany tompoko atao fitrarako a iany tompoko nefa takian Jesosy tsika anam-pitiavana anam-pifaliana io no mahory an'io mpanampy io efa mba manisy nanao dinidinika mpanampy ve nareo ave ianao aty mipetraha eto ahoana ny momba anareo hiary vavaka sika ngambozy le mpanampy tena patro marina ve ty fa zany no takian Jesosy a zany no tena kian Jesosy amintsika rehetrarehetra ka zany mba mangajaka atsika rehetrarehetra ny vahaolana ane efa akaiky sika Jesosy fa raiso le vahaolana raiso izy tonga any an-trano ianao zao ataovy kalainy zanakareo vitanareo nen'le anankiray zay za paster efa tsy zatra manao kalainy vadiko tsony dia rovina vita ve sa tsy vita tsy satsony hoe vao tonga aty an-trano dia tiako petaholinareo kalainy ka izy any ary paster mahay mielika be dana hoe misaselika dia ataoko kalainy indray ianao averely le fitiavana voalohany ary ny akamaroan'ny zaza tsy ampy fitiavana mampatonga anazy milalao an'ity ao anatin'ny FB feno dia ao izy ka fa ny zaza tsy resahantsika tokony resahana izy ahoana fandehany lamina tsara lamina dia ahoana dia resahana eo izy dia ampiresao dia miresaka ary tsika ray aman-dreny mila maharaka an'le telefona fa aza tao dia atao iniko ty
jerevy ihany aloha fa be dehibe ny zavatra ataon'ny zanakitsika tsy fantatrareo ary tsy maintsy mandeha amin'ity tsika raha tianareo na tsy tianareo fa ny zavatra trandrahana any ambadika azy zay namarana azy dia mity paseza zay anay amin'izao fotoan'izao efa hoe hofoanana ny fianarana fa anlinina any an-trano daholo ny ankizy mianatra ny mpiasa rehetra anlinina daholo fakturany jirama atao anlinina ny any amin'ny banky efa anlinina dia trandrahany dia volo hoe zay na télévision artificielle hoe raha tonga eto zany nareo manao mariazy dia tsisy pasteur tsony na mopera fa efa masinina no miteny mianariana mandray isika natrika ny fanambadiany ihanina sy rahana efa ampidirina programmena le izy moa fa ianao tena mandray zany efa mandeha any dia tsisy eo fa sarina pasteur le izy amin'ny anaran'izy zay tonga dia mpivaly ianareo tsy olombelona tsony io efa zany ny trandrahana any zany ny hevitry ny devoly dia miteny izy voaverany elokao mitsosisa izao asa manohita itsony tsy olombelona io fa machine intelligence artificielle maty ny maman'le zaza dia alaina ny feon'le zaza ny feon'le reniny dia ampianonan'le zaza bonjour dia mamaly le zaza bonjour c'est maman nefa le mamany efa maty dia hafa ny solona zany ny zavatra omanina any ambadika any zany ny tiany Jesosy hoe mila mijoro isika kristianina ndao pasteur Zialay ary sotra tompoko mazava sa tsy mazava ny lesona tompoko mazava misy fantaniana sady efa ho tapitra antsa angano ny tanana raha misy fantaniana atao inona ho le olombelona zany pasteur tsy zany nge le tena olana amin'le izy fa ny olana ao anatin'le izy zany hoe efa zavatra dikitena le valiny ny tena tiana tongavana zany dia hoe zavatra tsy Andriamanitra tsony miteny io fa efa le machine programmena fotsiny zay fa tsy mety zany mety aminareo ve robot na mpanao mariazy anareo Armand manaiky va ianao fa hanambady ny Pierrette nefa robot le izy dia le izy atao pozina pasteur mihitsy ray sony tanany ataovy ny fanekena zay nataon'le izy dia misy feo le izy efa any zany dia mety aminareo ve zany dia any amin'ny mairie zany rehefa mariazy civil tonga hitanatreany anaseny fanjakana isika satria isoratra ianareo tsy olombelona tsony le izy fa maire inona ny tanjana amin'le izy atao a distance fotsiny dia efa mety eo dia aty an-trano dia alefaso zay le izy dia nareo mieritreritra hoe lavitra be le izy fa efa akaiky be le izy efa akaiky io na io resaka le amerikana zany efa io le doga mavoaka efa akaiky be efa akaiky be io révélation efa akaiky tena akaiky isika mieritreritra lavitra efa akaiky le izy efa akaiky tena efa akaiky le izy dia mila mianatra mila mamaky an'iny apokalypsy iny nareo fa ny andro farany zany efa mandeha daholo le sinina efa hoe ty dia mila mahafantatra nikan'izany mila tena miomana le fiaviany Jesosy efa akaiky be le izy fa tsika mieritreritra lavitra non efa miseho daholo le endrika rehetrarehetra na io hoe ampiasa vola unique manerana ny tany io zay nge ny tanjony dia ho atambatra io Eropa ray manontolo le ampira romanina taloha io efa hoe efa akaiky be le farany sotra tompoko mino ko sika fa mazava angambizay amin'ny herin'ny androany inona moa ny amin'ny herin'ny androany ny tanora zao ny tena mahay anazy ino ary tanora hoe ia Saint Valentin amin'ny herin'ny androany za moa ny ankalazain'izao tontolo izao fa atsika amin'ny herin'ny androany tonga eto dia resadresaka momba ny resam-pitiavantsika amin'ny herin'ny androany dia asaina daholo zany satria ho avy eto ny ekipan'ny radio sy anasa olona manokana mahakasika ny resaka momba ny fitiavana mihitsika hoe ahoana moa zany fitiavana zany ahoana ny fomba ifampitondrany mifankatia dia amin'ny herin'ny androany manomboka amin'ny 2 ora hatrany ny fotoanantsika zany parivany andro hatramin'ny 5 moa zany eny ho ana moa mora tadity kely ny Saint Valentin satria za moa teraka ray andro kely talohan'ny Saint Valentin dia zay ny atsarovakely anazy
de sady eto zany tsika raha pitsy amin'ny heriny anao hoe mankalatsy hoe zanananana enao tamin'ny anniversaire ny dada saika nany any an'izay de natahotra hoe anniversaire ny dada hoe isa moa ny anarany dada moa Jean Joseph moa ny anarany zay ny anarany sika anany any aty hoe joyeux anniversaire de sika anany any teo ambony de natahotra hoe sotezitra am'izany no dada am'zany hoe joyeux anniversaire zany fa satria Jean ny anarany de sady hiara ivavaka tsika ny am'izany de manasa tsika rehetrarehetra ho avy ny amin'ny heriny androany tsaka ny antanana zay ho avy am'zany Saint Valentin zany amin'ny heriny androany tonga avy eto dikan'izany zany matoa zany tsy tazany eto ny tanora de lasa nanao Saint Valentin izy zay dikan'izany eto zany ny tanora tomy daholo ny tanora fa iresa-pitiavantsika amin'ny heriny androany anina hoe tsika amin'ny heriny androany teneno le akaikinao iresa-pitiavantsika fa tonga avy eto hoe alefa teneno an'izany izy iresa-pitiavantsika sady tsika io ihany fa resa-pitiavan zany hoe mampitsiky fa tsy mampamotra be zany teneno iresa-pitiavantsika amin'ny heriny androany de manantena ny fahatongavatsika eto ny am'ty androany ty soratsika aloha izy mirala reto tonga teto androany mba mitsangana kely pasteur Hery Zoratsy Andavany metsika tehaka mafy be mihitsy de rahalahy fetry metsika tehaka inko rahalahy fetry nitondra tamitsika ataovy mafy moa le tehaka ho andralahy fetry arak' zany ninina zany mba ho tanora lay olona tonga mba hahafahana ianko mampita n'lay afatra am'le samy tanora za mino fa tena voarain'ny tanora ny afatra de misaotra anareo mirahalahy mahazo mipetraka anareo mirahalahy de Andriamanitra manakare-pahasoavana ane amaly fitianareo amin'ny asa rehetrarehetra zay natao de mino zay fa naharay zavatra betsaka ianko ny vahoaka an'Andriamanitra sady mandrainao ty any de misy tona mba manadina lesona any am'rentsika zay de mba adintsika mba hahafahana hoe voarainareo marina ve lay zavatra nampianarina sa tsy voaray matotsika za mianatra de misy zavatra tokony ho fantaritsika amin'ny amin'ny fiainana de ringana ny olona n'olo zay lay tsy fahalalan'izay de tena mampahery mihitsy ny tanora satria efa hitako metazana mebetsaka ny tanora ary raha vao ratsy mihitsy le fiandohana ary tanora indrindra am'le resaka hoe fanambadiana sy fiarahana amin'ny olon-droa de rehefa tena tonga any ariana mihitsy vao tena mibaby an'le vokany tena be de be zany le problème enao ao anatin'le resaka fanambadiana ary marina mihitsy ny dada de marina le teny eo amin'ny Joba hoe nataon'ny olona ihany no ampandiaviny azy de raha vao ratsy mihitsy le fiandohanao ka tsy hainao tsara le fomba fiaingana de le fiafaranao ariana mihitsy ny tena mampatahotra sy atao hoe mampalahelo hoe be de be mihitsy ny problème lasa nanambady olona tsy FPVM ohatra na tsy ao anatin'ny sehatrin'ny kristianina mihitsy de lasa manana olana be mihitsy le tokantrano rehefa avy eo de raha sitrakareo tongava mihitsy de mianaritsika makasika an'izay resaka raha-pitiavan'izay zay angamba no amaranantsika satria efa tapitra moa lerantsika am'dimitsika tokony efa mamarina efa latsaka 7 minitra raha tsy misy tsony ny fanontaniana avy any aminareo de ho faranana angamba le izy tapitra ve fanontaniana avy any amintsika na ny tanora atsangano hoe le fikambanan'le hoe tanora lay fifoazana tonga teto raha misy an'izay ataovy ambony reo nareo efa misy firy moa zany nareo zao raha tsy madiso anatin'le fikambanany hoe ny tanora ohatrany misy an'izay matsy nyresanareo tamiko hoe misy fikambanan'ny tanora de efa misy firy nareo ny ao anatin'le groupy misy eo amin'ny 12 plus de 10 efa zava-dehibe zany de mba mivondrona ianareo le samy tanora zany de mba am'izay mba mora le mampita zavatra aminareo mantsy rehefa hoe maromaro ianareo ny eo anatiny hoe ty misy zavatra apitaina de alefatsika iny ezaka ihany koa zahay ao amin'ny aoriana kely eo mihitsy efa anisy moa teto zany hoe vidéo projecteur de misy zavatra projetentsika mihitsiny na zavatra voaresaka teo ny hoe ho avy ny farany rehetrarehetra de projetetsika eo zay zavatra zay mba ahitantsika maso hoe tena ohatran'izay mihitsy le fiaviany farany indrindra moa fehany makasika an'le estera nyresahana izy mirahalahy teo ao anatin'le estera teo de enoy tsara le zavatra anisy le fahasahiny estera mihitsy hoe na de ho faty ary de tsy maninona fa iseho amin'ny mpanjaka mba hamonjeko ny fireneko ny zavatra tsy ampy eto Madagasikara ary tanora de ny olona tena samaty tena manao ina moa zany manolotra ny tena mihitsy ho famonjena ny hafa fa estera de tena samitsy na de hoe ho faty ary amonjena ny hafa sika zany kristianina de misy antony raison de vivre de le Philippiens 1:21 hoe Kristy no antony havelomako de ny zavatra nisy tao anatiny ny fahefana zay omena tsika
dia tsy ny fahefana no mampiasa antsika fa isika no mampiasa n'le fahefana. Ary zay mila haitsika, tsy ny vola no mampiasa anao fa ianao no mampiasa ny vola. Dia raha vitiny ny tantaran'ny Ester iny dia samy nanana ny toerana nametrahana azy na Mordekay na Ester. Fa rehefa hainy Ester tsara ny jouer ny rôle nametrahan'Andriamanitra azy amin'ny mahavadina mpanjaka azy dia naharesy lahatra amin'ny mpanjaka izy mba hahatonga ny tsy hamonoana ny zanak'Israely. Dikan'izany zany ny toerana izay hametrahana anao io dia toerana ray occasion anankiray ahafahana manatanteraka n'le mission ampanaovan'Andriamanitra. Mazava amintsika ve zay? Za zany matoa napetraka Andriamanitra ao amin'ny radio dia misy missionko amin'ny radio hamonjy ny firenena. Fa raha ohatra ka mifamadika eny amin'izay lasa frère rehefa tonga ao na lasa pasteur dia frère na ny fitiavam-bola no ao potika avy hatrany ilay inona mo ilay mission. Lazaiko aminareo fa Ester anie vadina mpanjaka. Raha rehefa nanana ny arena mety tsy rehetrretony intsony hoe zako fa efa vadina mpanjaka inona moa mbola andeha aminoko tenany amin'izany. Nandanareo miady ho anareo fa za efa manany maizy ana. Fa fantatra Ester hoe na dia efa vadina mpanjaka ary reto fireneko reto mampalahelo ampiasaiko ity fahefako ity. Ary tsy vitan'izany fa raha mamaky tsara ianareo ao amin'io sady amaranako azy ihany tsy vitany nampiasa fahefana fotsiny ihany koa Ester fa mbola nampiasa ihany koa ny atsara taresy sy zavatra nomeny ny tompo azy. Ny ina moa filazan'izany zany na ny fahefana nomen'Andriamanitra anao na ny endrika amam-bika sy izay mety nanananao dia zavatra tsara moyen azo ampiasaina mihitsy ao amin'i Jesosy. Azonareo tsara zay saritsara zay no mahatonga anay indray tsy samy tsy hoe tele loatra, tsy hoe zay kory tsy hoe ratsy tarehy fa misy fotoana heninareo amin'ny radio zay dia tena ohatrany le mpanao tantarena ahoana izy zany ry malala ianao ty tena ohatrany mahafinaritra mihitsy dia raha mena anao amin'ny radio tena zany keo angamba tena makevera mihitsy mipozin'izany na mety ohatran'ire izy moa ty rehefa hitanao dia nandrea ohatrany desu ianao hoe tsy napozika ohatrany mihitsy. Misy aminareo nge manao an'izany foana nareo tena tsy napozika ohatran'izao mihitsy fa tena sady tsara ilaina ny hoe sady bogosy no tsara feo dia ampiasaina ho an'izy zay ho an'i Jesosy. Ohatran'ilay tovolahy Jorovavimbelona tao amin'ny radio tonga dia mille mihitsy ny zay matao eo ihany le izy ny Jorovavimbelona fa eo ihany kingery tanora fantatra hoe za tsy marina ve zany aloha tsy maintsy jerena hoe tena lelelan'ny Jorovavimbelona olona mpanao maneho kainy sy rehetrarehetra normal zany dia ampiasao zany le zavatra meny Jesosy ianao amin'ny fiainany. Fa ny zavatra misy rehefa manaiky ianao ampiasa an'izay meny Jesosy ianao dia ny zavatra impossible raha lasa possible. Azadiny fa Ester nananana ny fahatsara-taresin'ny fahefana ary dia tsy natoko tena tamin'izany izy, tsy natoky an'izay fotsiny izy hoe ampy areto fa fantany mbola misy lehibe lavitra ny ireto afaka anovany tantara. Dia izay no natonga azy ny fady anina hoe raha reto fahefako sy tsara tareto reto miampy ny herin'Andriamanitra reto tonga dia mireusira ny asa rehetrarehetra amin'ny fiainana zany. Sady ilaina ny fahaizana, ilaina ny fahendrena, ilaina ny fahefana fa tena ilaina ihany koa ny manana an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy. Fa raha reo ianareo tanora raha manana an'ireo vitanareo ny zavatra rehetrarehetra, tsy misy impossible intsony eo aminareo. Fa raha nareo no miasa araka le tenin'Andriamanitra hoe tsy fanahosa meko anareo fa fanamaheny. Zao aza mianahana intsony fa tena mandeha re olona ny fotoana ohatrany tsy voaela kory tsika nakalaza ny taom-baovao jerynge efa tapitra sady ny janvier tsika nefa miditra février vetivetika kely indray sao tsika dia efa akalaza 26 juin dia ho hitanareo tsara fa mirimorimo ny zavatra rehetrarehetra dia maty antoka zay tsy namboly satria zay tsy namboly tsy mijinja. Noho izany zany raha te hijinja dia tsy maintsy mamboly dia aza mitaredretra mamboly fitiavana, mamboly an'izay fitenin'Andriamanitra zay mamboly an'izay fahatsarana avy amin'Andriamanitra zay. Tongava foana eto amin'ny zoma fanavozana sy fampirenana anorenana anao ara-pinoana. Raha mamaky an'io Ester io ianareo dia zao ny tantara hoe nanangana hazo anatonana ny Mordekay le lehilahy amana zay tsy tiana azy. Fa rehefa ny valim-bavaka tamin'ny alalan'ny fifadikanana le hazo natsangana indray anatonana ny Mordekay nanatonana ny fahavalina. Tsofina rano mihitsy ianareo fa raha ny devoly efa manomana zay ratsy ho anareo raha tena mivavaka sy mibebaka tafaray izy ihany no latsaka ao anatin'izany ary mifahavalinareo tsy maintsy ho resy ho lavo eo anatrehanareo. Zany tovy mafy mihitsy ny tehaka ho an'i Jesosy. Be da be nefa manakivy hoe farany Madagasikara gisitra firenena mahantra
dia tena faly mihitsy Satana. Dia hoe aza mifaly ianao ry fahavaloko, fa raha za dia tsy mahita vahaolana ao Madagasikara, fa fantatro kosa fa ny Andriamanitra mbola lehibe noho izany. Manana vahaolana izy satria ny firenena gisitra indrindra no asandra no voalohany, ary masonareo reo ahita dia alala fa velona ny Andriamanitra tokotsika, mahay manova fiainana ny Andriamanitra tokotsika. Zany zavatra resahany zany a, zafady tsy manapaka antehakinareo a, zany zavatra resahany zany dia mila olona sa miatrika an'izay tokony ho atrehana, tsy mitsokady. Atreo tanora ianao dia araroty io fatandroana io, za vaintianao na tsony Jesosy ho mpanompon'Andriamanitra. Mandraky tiany androany efa 42 ans tsy nitsoka tamin'izany fanompony izany mihitsiny. Dikan'izany za matoky hoe Jesosy naorina nadritra n'izay taona izay, mino fa aorianao tsy maintsy handray vokatra amin'izay tsika. Noho izany raha sa ianao manorina dia n'izao fatandroana zao dia matoky fa Andriamanitra akory tsy mba tsy marina ka nadino ny asa izay natao. Alao ny Satana irabiraba eny vita ny aminy zao le Madagasikara Andriamanitra eny mifalia aloha fahavaloko fa misy Andriamanitra ao ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka raha sa ianao ndao hiaraka aminay misy an'le hery zay moa mahafinaritra le tambola kely manao hoe ndao mba hiaraka amina ho aizeto izy, sady hitsanganay antsika. Andao zalahy ndao mba hiaraka amina ho aize arasika hitany Jesosy fifasitiaka famonjea ni Jesosy vavaka atsika re sotra indrindra Jesosy faly be zay fa isan'reto ray aman-dreny zany reto nampahiry anay tamin'ity takarivany azoma ty. Indray mila efa iraviravy tanany zay ny fiainana. Tena misy arangeny efa tena kivy Jesosy hitanao amin'ireny mesazy be da be MP pastera zay atao afa tsisy fanantenana intsony. Ny ray mpianakaviana efa tsy eo intsony, ny vady maditra, ny zanaka maditra, dia na zay mpitandrina raha tsy hitany intsony koa zay havaly azy. Ohatrany hoe efa mandreraka ny olona koa le miteny hoe maherezy ianao, fa ohatrany hoe mena mahereza fotsiny izy dia samy miala amin'izao. Zay Jesosy raha ny aminay dia fantatra efa misy fetra ny fahalalànay, fa mba hanao tahaka ny Estera teo koa zay, ampiasainay zay rehetrarehetra menao Jesosy na fahefana io na vola mikarena, matoa misy aminay ny tahinao mena vola mikarena ho ampiasainy zany Jesosy ampanjakana ny fanjakanao. Misy aminay na menao fahatsara-tare tahaka ny Estera, tsy ho ampiasaina ho an'ny devoly zany Jesosy mba hijangajangana, fa ampiasaina hisariana ny mpanomponao, hisariana ny jetilisa hanompo anao Jesosy. Raha zay nge ny rovitra akanjo kely misarakorako volo, tsy mibango volo mahantra, mety araka ny voalaza teo maimbo, na ny olona raha nge tsy ho resy lahatra zany mihitsy Jesosy. Raha za zao manakiraro Jesosy rovitra ny faladiana dia teny amin'ny olona hoe mitaha Andriamanitra, oliza koa no resy lahatra amiko amin'izany Jesosy. Dia zany nge no ampiasaina ny fananana zay mena rehetrarehetra ampahafantarina ny olona fa velona ny Andriamanitra zay tomponay. Ary ankehitriny matoa izy mirala reto tena nomenao fotoana anazavana nay makasika ny Estera, dia mino zany zay fa isy famonjena aorianan'izao fionanay androany zao. Dia be aminay zao nefa ohatran'io tantara mihitsy, efa miandry fotsiny Satana anantona anay amin'ny hazo, miandry fotsiny banky satria tsy voalohanay nitrosa Jesosy na ny hôpitaly any kio Jesosy mety tsy manam-bola hitsabona tena, mety misy aminay te hianatra ny tanora fa tsy manana moyen intsony. Dia mila olona samy joro ohatry ny Estera Jesosy iza re Jesosy ny olona mba tena sa mihitsy mba hanao tahaka ny Estera, tsy maninona afoiko fa raha maty dia alao faty mihitsy ao amin'ny fireneko, alao faty mihitsy ao amin'izao fivavahany zao, vonona ny anompo an' Jesosy amin'ny foky ray manontolo engane Jesosy. Mba tsy ho tahaka ny tantarainy pasteur Erzora tsy andavana teo fa lasa ty hivolany ny akamaroan'ny mpanomponao mamenatra Jesosy. Vao nanao dinika, nanao resadresaka Jesosy, misy vazaha tonga eto mitaraina mihitsy, ny mpiandry ao aminareo tonga aty aminay tsy nitsabo any tena ilainy fa ny volako manadala ndray no ataony raharaha eto. Mamenatra anie Jesosy raha meno an'izany ary, mamenatra zany Jesosy ny any anatin'ny fo any tena malahelo mihitsy. Misy ao aminareo mpanera tsy mamerina ny volan'olona, nakazavatr''olona tsy mamerina, mijangajanga ny paste sy ny rehetrarehetra maro samihafa mamenatra zany Jesosy. Nandray sabola ary
efa tsisy mifampatokontsony marina mihitsy le teny teo hoe fandrandray ny fonay amin'io resaka vola io a efa tsy mahatoetra intsony de tabe ny ohatran'izany Jesosy na zay zao koa raha mba mety lavo tao anatin'izany de zany indrindra ny iverenany eo anatrehanao mba hanao tahaka ny Estera mafoy ny zavatra rehetrarehetra ekena fa vadina mpanjaka izy fa marina ny teny fa tsy ho afabelany amin'izany kio izy Jesosy a raha tena tonga ny fandringanana niza nandrehan'izao onjapeo zao na miliardera indrindra eto Madagasikara tsy ho afabela mihitsy a ny amin'ny fahantrana tsy ho afabela mihitsy ny amin'ny alahelo-mbahoaka tsy ho afabela ny amin'ny alahelo manodidina manoloana Jesosy ny faharavany ty Madagasikara anay ty na ny mpandoroaly zany na ny mpandringana fireneny zany Jesosy na ny mpanodikodim-bola sy ny mpanao-tsolotra rehetrarehetra tsy ho afabelany amin'izany fa mbola misy ny fotoana androany zay tena isorana ianao mihitsy a hahafahanay miveriny eo anatrehanao Jesosy io mionay ny toe-panahy mba hanananay tahaka ny Estera Jesosy mba tena ho samaty araky ny tantarainy zandrikelinao teo mandrabirabo ny formation Jesosy amin'ny vola mikarena betsaka ny mpitandrina tato ny efa tratran'izany Jesosy ny raviravinan'izany fa maro koa ny nandaka tsy nanaiky an'izany a fa nanaiky ny famonjena avy aminao satria zay Jesosy de tsy pikarama zay tsy pikarama fa mpiandriondry zay Jesosy a ary zany indrindra ny andavanay amin'ny saina iray manontolo a zany rehetrarehetra nefa miraviravo tanana ny mpanomponao indraindray na ny vahoaka majinika hoe formation daholo any ao am-piangonana tsy Jesosy a zay mbola tena samy joro eto anatrehanao fa tsy nanaiky nanao pakta tamin'ny Satana zany mihitsy zay e ary mandra-piala ny fofonainay eto amin'izao toerana sy altaramasin' zao mare anao fa tsy hanao pakta tamin'ny Satana mandrak'izay zay rehetrarehetra ary araka nangana ny tanana akavanana samy manangana ny tanany akavanana sahy miteny amin'i Jesosy manaiky anao ho tomboky sy mpamonjy ny fiainako a Jesosy a sy anaiky afa-tsy anao irery ihany a Jesosy a mandatateraka pakta satanika rehetrarehetra lavoko ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena fa manaiky anao tomboky sy mpamonjy ny fiainako a Jesosy alao ianao ny tsara Jesosy a ianao ny asa amin'ny fiainanay tsiraray avy fa ianao Andriamanitra nefa nanivana ianao Andriamanitra nefa mitsara ny tsiraray avy tongava Jesosy araky ny abeany famindram-ponao miantso anao mihitsy zay tongava isam-pianakaviana ianao itsidika nisatokantrano ianao Jesosy a areno amin'izay zao fiangonanao zao atsangano amin'izay zay efa rava eto amin'izao fiangonanao zao mino afa tsy ho amelanao ty satria ianao nanorina nyty fiangonana ty mba tsy raviravo tanana ny vahoakanao Jesosy a be da be nefa kivy verin-dalana Jesosy tena resy satria mahita anay ray aman-dreny tsy mifanara-tsaina mahita anay Jesosy ny toetra ratsinay zany mampakivy zany ny ondry rehetrarehetra fa tonga ny fotoana anorenanao Jesosy a fanjakana matanjaka Jesosy fiangonana tena manompo sy tena tianao tao amin'izao toerana zao zay zao a anisan'izany atsangano ny tananao akavanana o Jesosy aminao hoe iza no irakay a iza ny ndeha irahanay a isika rehetra iaraka maly manao hoe inty aho irao aho Jesosy a tafio ny herinao aza-pidinina mihitsy ny tananao tafio ny herinao a Jesosy teneny Jesosy tafio ny herinao a Jesosy a apio a Jesosy amin'izao ady atrehako zao a aza mamela ho irery Jesosy a tanao fa tsy mahatananao fonjeo a Jesosy a mamindra fo amiko fa tsy tanteraka teo anatrehanao a fantatrao ny lalako Jesosy a izao resao misy lalana mampahory any anatiko any andreo misy fialonana any anatiko any Jesosy a andreo misy fankalana any anatiko any andreo misy fitiavan-karena any anatiko any Jesosy a izao toetra amin'izany a Jesosy anaro a Jesosy amin'ny atonony a araky ny abean'ny famindram-ponao de mba mamindra fo aminay mianakavy Jesosy eo araky ny abean'ny famindram-ponao amindreo fo zao Madagasikara zao fa mahantra ny vahoakanao Jesosy tsy manana tenaina tahaka nisy zanak'Israely tahaka antareo zanam-ponina tanjody reo afa tsy anao rery zay Jesosy a de mba anao tahaka ny Ester zay itodika ho any aminao tena ifady anina mifona iray manontolo iankohaka eo anatrehanao iantso ny anaranao a satria ny impossible raha hoetiny eo anatrehanao a lasa possible zany Jesosy a na de efa namoaka ary Satana Jesosy ny amin'ny fahantrana sy ny faharavana amin'ny fiainanay androany raha miverina aminao zay a amoaka didy vaovaondray ianao ka anao hoe ny aho any zanako sy ny asan'ny tanako a de aoka fa adidiko ihany ho ianao ara za miasa sisy mahasaka an'izany sotra indrindra Jesosy a nampianatra anay pasteur Dada Randrina atoandro fa na amin'ny atoandro ary ianao afaka miseho miresaka aminay a na amin'ny alina amin'ny fotoana rehetrarehetra mba anaro izay Jesosy a
mba iteneny zay a araka ny abean'ny famindram-ponao iteneny zay dia ampahafantaro anay mihitsy ny sitraponao zay tena vonona anarak' zany a araka ny abean'indra fonao sotra indrindra jesosy a raha misy ny tsy voatononay dia akampanay sy fiainonay zany am'le vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainay o zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any any sitraponao ety atantaka ny eny an-danitra meo anay an'io ny anina sazy ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fahakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary mivonahitra mandrak'izay ray sy nitsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray fa Jehovah Andriamanitra rainao izay rotorotonao teto androany niazakazanao teto amin'ity toerany ity rehefa avy nandre ny teniny ianao dia ho ny teniny hoe indro anandefa ny teniko androany mba sitrana anao ka ho tanteraka aminao miteny manao hoe raha hitany rano ianao anaka dia indro afa momba anao raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao ny ony eny fa na ny lehilahy fo ary tsy rehatra aminao fa ny herehetra sy ny fiadiana rehetra izay ny forono ny fahavalo amelezana anao dia izy no lavo ao anatin'izany ka ny masonao no ahita fa za Jehovah niady eo anatrehanao ka natanteraka ny teniko manao hoe niady fa tsy anao indro efa mbia ty ampelantanako ny adinao ko aza matahotra fa tahaka ny fombany reny ako ny zanany no ombany anao sy ny ankonanao rehetra sotra indrindra Jesosy ny dera sy ny aza ry vonahitra teo anao rery any amen teraina iana rera teraina ray sy ny zanaka ary mifany masina vonahitra ny eo an'Andriamanitra ery any aleloia masina 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 Jehovah tompony maro endrika mivonahitra rehetra teka mafy eo an' Jesosy aritsika samy io tahin'Andriamanitra tananakavanana amin'ny zoma amin'ny roa ora sora tompoko mandram-peona ndray ary sotra nareo mirahalahy tahin' Jesosy daholintsika rehetrarehetra mandram-peona daholy sotra io